du jour. Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary. Ankafaliana topokilasy topovavy no iarabanantsika rehetra miaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ity alina ity indray tonga soanao ato anatin'ny fandarana l'invité du jour fandarana izay anisan'ny be mpiandry ihany koa atao anatin'ny taona maromaro satria tany amin'ny taona 2024 tany no vahintsika farany tato anatin'ny fandarana ny vahintsika vahiny anisan'ny andrasany maro nisy mamoaka ny Madagasikara voafita tao Ambatondrazaka tamin'ny anarany Antoko Tiko Madagasikara no sady mpanetana ihany koa ny fandarana miara manonja fandarana mandeha isan'andro moa izy io andrimatoa fidèle razarapera miarabanao honorable ary misaotra anao nanaiky nasain'ny fandarana arak'izay fampidiran'izay dia tena antonany maro tokoa no ny andrasan'ny mpanaraka ny Real TV anao vahiny atao anatin'ny ity fandarana ity miaraba indrindra tompoko misaotra nanaiky ny fanasana. Miaraba Gasikara Fensoa, miaraba atsika rehetra izay manaraka ny fandarana na amin'ny alalan'ny tabajotra-tserasera zany na amin'ny alalan'ny onjam-peo na amin'ny alalan'ny fahitalavitra amin'izao hariva izao efa ela tokoa no tsy teto satria mihevitra ny tena fa toerana ifandimbidibiasana ty ary tsy ny tena rery koa manan-kevitra dia aleo mba mihaino hafa ihany koa fa lasa ohatrany hoe botonao le sehatra ngamba tsika tsy bobodo sehatra dia zay no nametrahan'izay nefa moa everiko fa tonga tamina vanim-potoana tsy azo idivirana ny fandraisana anjara atao anatin'le fandarana satria vao tonga avy any Tomasina mihitsy no fanena teto tsika satria ny teknisianina moa zany iarahana io ihany miara-misalaha amin'ny onjam-peo reny teknisianina reny avy nijery ihany koa n'ilay favoazan'ny fitaovana tany Tomasina zay no tonga dia anatitra an'le teknisianina no fanena teto tsika telo mirahalahy dia maninona rangara manao fandarana satria raha ny marina tokony alatsinainy tsika nefa nanao le fandarana zay za reraka satria avy any Ambatondrazaka niakatra ty Antananarivo ny Tomasina verina amin'ny Antananarivo valaka ihany dia zay no hoe raha le valaka be iny anao fandarana tsy mifantoko ao anatin'ny fandarana nefa rehefa miakatra amin'ny fandarana ohatrany tony be da be ny zavatra andrasan'olona aminao dia mila mifantoka tsara ao anatin'le izy dia zay no natonga an'izay hoe aleo ranga zoma zay no natonga atsika hoe zomatsika vao manao an'le izy nefa ny événement nitranga tamin'izay fotoan'izay dia ny alahady dia hoe ino no tokony fampiresahana dia aleo mizoma fa tsy maninona fa natara ary miresaka foantsika araka izany dia isorako ianao satria marina tokoa zany tamin'ny latsinaintsika mifampiresaka androany ny fotoana tsy azo itovirana ho an'ny tamitaram-pirenena satria fahitana azy miakatra fidèle razarapera le maripana ny amin'ny tontolo politika ny fitantanana raha-mpanjakana raha tokony ray mielatra fotsiny aloha miroan'ny dirantsika ao anatin'ny antsipriana satria iny fandarana iny aloha no fakafakaitsika aorianan'izay tsika miroso ao anatin'ireo raha-mafana ny adihevitra politika ny fifidianana sy ny maro hafa raha manao indray mielatra fotsiny fidèle razarapera dia hoe ny teny ny filohan'ny republikany Madagasikara taoarinina ny adihevitra maro samihafa andrindra anisan'izany ny resaka zoam-pirenena anisan'ny nandrasan'ny maro adiny telo ny fandarana niaraka tamina gazety anankitelo na raha nampanotrina vita le fandarana samy naneo hevitra avokoa fa ny anao zany androany no andrasaka hoe namaly ny zavatra nandrasanao taminy ve ny filohan'ny republika namaly ny zavatra nandrasan'ny vahoaka ihany koa ve ny filohan'ny republika raha le émission indray mielatra no jeretsika ny fandarana amin'ny fahitalavitra zavatra roa no entiny na izy mamelona anao na izy mamono anao fa tamin'ny fandarana zany nahitana tena hoe ino ka tena atao hoe andro rajoel inona ny antony matonga zay ny antony dia zao za kivy zange aza donona Gasikara fa nanoana an'izany atao hoe andro rajoel zany tamin'ny 24 etsika andalambe nrehetrarehetra nanentana tamina onjam-peo zay anazy satria nieritreritra ary nametraka hoe misy avenira ho an'ny tanindrazana ao anatin'ity rahalahy anankiray ity nefa rehefa tena nizoina roa taona ihany no teo akaikiny roa taona dia hitako hoe ty tsy irany rezisgizavoka hoe zay ombanao ka ombako fa hevitra amin'ny politika ary ny hevitra misy zavatra be da be finosina misy zavatra be hoentina misy fanovana io nidinana teny an-dalambe dia hoe anao fanovana ka rehefa raha fa makany amin'ny ratsy ny fanovana dia tsy fanovana izy zay
fa manova rehefa mba hanovotsika dia manova ho tsara. Za raha mieritreritra hoe mba nisy fivoarana zany lay filohan'ny repoblika nandritra amin'ny fotoana izay ataoko hoe za tsy teo akaiky fa nisy olona hafa niaraka tamin'ny teo a dia hoe andao ary mba handrasana hoe inona ilay zavatra ho teneniny ao anatin'ilay fandaharana sao dia mba zavatra mahaliana ary mety mahasoa ny tanindrazana sy ny mpiaramonina rehetrarehetra. Kanjo inona ny teo fa akiviana zanga mba nijery teo amin'ny 10 minitra raha be indrindra tao Marzevo satria andalana iakatra Antananarivo tamin'iny mitondra razana zay avy any ny ray aman-dreny ny reny ny sombamboaka nasional rafidy dia misy hoe za tsy hijery tsony aloha fa le valy teny omeny anao fanontanianao mihitsy zany le izy dia le valy teny omeny anao a misy hoe mba tsy rarany zany zavatra zany mbola iresantsika moa zany zay rehefa fa hoe le fahitako anazy dia rehefa avy eo moa tsy dia mahazo loatra tsony ny onjam-peo a miakatra mandraka sisa dia maheno amin'ny ampahany a dia mistapitapy le izy fa ny ady hevitra farany eo amin'ny 20 minitra farany a dia nahitana hoe zay tia nyvaliana amin'ilay fanontaniana fa zay manahirakirana anazy na mety hoe maningoningotra anazy zany hoe tsy manana fahatsorapo le olona zany anatin'ilay fahamaliana dia tsy mivaliana. Ary zay ny any ezahako androany gasikara amin'ity fandarantsika amin'ny raha ty a tena hoe ezahako valiana zay fanontaniana rehetra apetraka ao fa tsy hisy hodinganiko ezahako a ingany hoe mba tsy hisy hoe anankiray tsy hovavaliko amin'ny fanontaniana hoe na mahafapona tsy mahafapona fa valiko fa nesany hoe tsy valiny mihitsy dia za kosa ndray zany tena ezaka eto hoe amaly ka amin'ny fahitako azy zany dia za kivy ny mahakivy anahy dia hoe iny ve zany atao hoe filoham-pirenena anay na andritra nefa taona sy tapany mahakivy zany gasikara sanatria tsy hoe manambany ny fatra-pahalalàn'le olona fa kosa anatina vanim-potoana ohatran'ireny ambony be no dia maty eo izy zany tokony mampiseho mahizy azy ny tenany saingindrisy tsy zay ngale izy fa nanao pataloha tsisy lastika le président bridana tanteraka ao anatin'le fandarana zay le teneniko hoe na io mamelona na io mamona io fandarana io nefa ny tamitammana atao mafy be ny jiro ary ny vonoana mba hampiakatra ny vue any amin'ny Facebook dia nefa ny zavatra navoaka raha kokoa nandrasan'ny olona voanatsindrana novoaka avy endrika ihany aloha ny dira kely satria miteraka ady hevitra be eo a ny amin'ny hoe misy mpanohitra na misy mpitehaka nisy fotoana moa ianao tao amin'ny fandaranao tamin'ny terinandro ity namoaka mihitsy ny amin'ny hoe manao dika mitovy amin'ny filoha Vladimir Poutine ny filohan'ny repoblika eo ihany koa lay ady hevitra any amina hoe be mpanaraka indrindra satria aoka tsy adinoina ihany koa fa nisy ny fandarana zay nataondra matoa fa nisy soherinay teto amin'ny réaltivité to a lasa miteraka fifaninanana amina filohana repoblika sy olona mpisehatra amina Facebook no mety ho fahitanao an'izay endrika rehetra indray zany endrika ny resanao gasikara dia ozy izy hoe le teniny any angeny amalitsika azy ozy izy hoe za ozy a tsy mirarahany zay Facebook any fa ny anany réalité sur terrain jerevako akory nefa ny agagatsika fa mipomba anazy miorakoraka mihitsy amin'ilay hoe zao ny vue eo amin'ny Facebook zany hoe zareo zany matoa manao an'le kajikajy hoe vonoana ny jiro dia miakatra ty sisisa dia aika mitondra fanjakana amin'ny Facebook any zany hoe miezaka miala an'izay izy nefa zareo ny tena mifofotra ao anatin'le atao hoe Facebook ary tena mitondra firenena amin'ny alalan'ny Facebook endrika ihany resantsika ny makatahaka mety hoe isy teny hoe tsisy maharatsy anazy fa mba mila mahay makatahaka koa fa tsy hoe akatahaka amin'ny examen dia jerena ohatra zao misy dia adika ato fa mba misy style zany le izy dia le zavatra fidirana ataon'ny filoha Rusiana Vladimir Poutine adikan'le président mitovy mihitsy ary efa nisy koa tao alohan'ny fampelezan-kevitra izy le mandeha amoron-drano ohatra le ataon'le vazaha lahy anankiray ry zay mampalahelo koa moa tantaran'iny vazaha iny fa rehefa tateriny mifantatra escroc le vazaha dia misy engany mba tsy ho aty aminay zany fa any amin'le vazaha fa tsy hifindra amin'le olona nakatahaka nge zany fa zay zavatra zay zany manahirana ao anatin'le izy hoe le plagiat efa nanahirany tamin'ny andro président Rajoelina Mampianina fa io moa le olona nanao an'izay eo akaiky indray amin'izao fotoana izao dia lasa mety zay ngamba hoe andao koa akata fa misy zavatra mandeha any amin'ny tambajona tserasera hoe ohatra zao ny atao rehefa hamaly mpanao gazety zay mihitsy no ataony mandra-patapitra le fandarana hoe zava-dehibe ny mitsiky dia mitsiky tsy raviny izy eo aminao dia averina any amin'le olona amin'ny fanontaniana na avy eo dia mitodika any amin'le mpanao gazety le mpanao gazety miezaka hoe lavabe gasikara oka zay fa zany hoe le zavatra natorin'le tambajona tserasera no iainany ary ataony sy ampisehony amin'iny vanim-potoana zay ny ataoko hoe
manao pataloha tsisy lastika lasa manala baraka anao le izy rehefa satria anao mieritreritra hoe tsy ho takatry ny olo zany ary tsy hitan'ny olona aveza misy an'izany zavatra io nge samy mijery an'io tamajotra tsirasira iny ampelantanan'ny olona tsirairay dika eny mila mba mahay zany anao zany raha makatahaka de mila mahay makatahaka de zay le endrika zay zany le teny antsika hoe diso be loatra nefa katahaka ataon'le tompona andraikitra eto amintsika zay mitondra am'izao fotoana zao amin'ny zavatra mitranga ny ivelany tsy ataon'ny olona ny ivelany de mety ety amintsika fa mety manana maizy azy anao koa ianao amin'ny style anao de zay atao de tsisy maharatsy an'izany ange misy pomba ny fanjakana milaza hoe mampidina ady hevitra nareo resaka fidirana zany ve no afy-pahalalany ny ady hevitra hoetany fidelina sy ny ekipany amina fandarana angeza be ohatra reny inona no mety amalinao na anazavanao an'izany zavatra karaha karina koa le izy tsy takany anenge le problème za nge mangataka anao fasafasy amin'ny président ary ny teniko gasikara de tsotra raha masaly le président any radio le eto ny teneniko manao fasafasy esorina daholo reto tsy ilaina ary saoary vérifie hoe misy écouteur ve sa inona tsisy ifandraisany amin'ny olona ny ivelany le fasy le débat jerevana tsara inona ny ato zay zany zavatra angatao karaha ohatra ka hoe zay mampidina devitra tsy sahanao an'izany amin'izay hoe tsy hitatsony zay tsy kiraina de zay hoe mahasamanao an'izany aminy hoe andao ary ady hevitra n'le zavatra ambony zay nge ao anatin'ny ady hevitra le fidirana endrika azavainay fa avy eo nke zay niditra tao anatin'ny atsiprian'le zavatra nyresahany ary izy nge no miala fantanimpanao gazety fa minina raha valiny le izy te zay tsy valiny hovalitsika gasikara hoe raha ohatra ka nisy fantanina napetraka ao ka tsy mivaliny le président tao anatin'iny de ho azavaiko hoe inona ny antony tsy hamaliny azy na le izy mauvaise foi avy any aminy na machiavélisme na tsy voafehany mihitsy de tsy valiny de aleo valitsika rehefa manahirana anazy na manasarotra azy mamaly azy na ininy tsy ampiana am'izay tena izy le izy am'izay mampetipety azy no tazominy de valitsika de zay mahatonga le izy hoe andao ary fa karitsika le débat tsika neny ampiakatra azy androany karitsika io fa tsy arefarefatsika ohatrany nanaovany azy de anjaran'ny olona no mitsara tsika tsy matikambo fa anjaran'ny olona no mitsara hoe misy vetiny ve le zavatra resahantsika sa tsisy mitombona ve sa tsy mitombona nyresahany ve zany sa tsy nyresahany satria ianao neny kianiny hoe banque mondiale ve de lazainao fa feky zafady hidiratsika mihitsy ny zafady mihitsy hoe tsika iny rehefa avy eo fidela razarapera fa ny zavatra anankiray andrasana de ty le resaka zopireneny ty no anomboaka anazy hidiratsika ihany reo statistika maro samihafa fa rehefa nandeha ny fanazavany ny filohan'ny républicaine Madagasikara dia nametraka izy ny amin'ny hoe ilay fitiavana ny tanindrazana lay raha mikorina ao anatiny tsy mitaratasy 20 centimetatra no andeha hitondrana ady hevitra ambanina faux débat eto amintsika ary nanao fanoharana mpitondra maro samihafa izy Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Nelson Mandela, ny prime ministre Manuel Valls zany rehetrarehetra zany tafiditra tao anatin'le fanazavany ka hoanao manokana zany androany zao tsika raha mamerina ny ady hevitra dia nahafapo anao nanaiky ve ny filohan'ny republika fa teratany vazaha izy afoana ny ady hevitra momba ny zopirenen'ny filoha ve iny ady hevitra ny rahana tamin'iny zao ny zavatra nieritreretiko talohan'izy ianao an'le fandarana hoe tonga fotoana mba hitsotra mivoaka malagasy le président ary hialatsiny na anao azafady na hifona mihitsy aza angata-pamelana manoloana ny tsy fampahafantarana zany an'lay zopirenena ananany zay misy andinin-dalàna eto amintsika manakiana an'le de zao rehefa mihaino azy de zay tsy manana fahatsoram-po ty président ty ina hitenentsika tsy manana fahatsoram-po le président tsy sotra kely satria raha ohatra ka matsapy ianao fa diso de ny zavatra tsotra indrindra de miteny ianao hoe rivoaka malagasy tonga amin'ny vanim-potoana tsy maintsy hitenenako anareo ny zavatra misy marina ko satria za de mizaka ny zopirenena frantsay dia tsoroko aminareo fa tena manana ny tokoa
ary ny lalàna eto amintsika dia fantatrareo fa ohatr'izao ny andininy faharoa amby efapolo sisa le débat lavabe mandeha ka noho izany a dia anjarako ny mandray a ny fepetra rehetra mifandraika amin'izay mba tsy ho amitahako anareo fanondroanjo eloko baboana mody raro no zay ny gasy fa zay kolotsaina zay ny tsy ao anatin'le président le hoe mba hibaboka amin'le vahoaka malagasy fa le président dia mieritreritra fa io vahoaka malagasy io dia dondriny satria ozy izy hoe tsisy miraraha zany ange vo 10 kilometatra fotsiny mialana Antananarivo président dia tsisy mirarahan'izany ve any Tomasina, tsisy mirarahan'izany ve any Toliara, tsisy mirarahan'izany ve any Morondava, tsisy mirarahan'izany ve any Majunga, tsisy mirarahan'izany ve any Tsoromandidy, tsisy ianao zany dia mihevitra fa le vahoaka malagasy ato anatin'ny 10 kilometatra anatina Antananarivo ihany no miasa saina amin'izany raram-pirenena zany sy ny momba ny atao hoe mpitondra ao aminy fanambaniana tena faratapiny an'le vahoaka malagasy iny fotrany eny eritreretin le président ngamba dia hoe tonga am'le obolany hoe lasa vazaha dia misolo vazaha dia tsy problème tsika nefa maleo teny ary zay ny tena olana ao anatin'le fanazavany satria makanaran'olo maventy izy fa le olo maventy ala iny eny tsy manao fitandro le problème le président tsika gasikara manao fitandro maminy ato finy aroa raha ohatra izy ka nanapa-kevitra nakazo-pirenena frantsay dia assumeny zay dia hoe za tsy hilatsaka any Madagasikara ntsony fa hifaninana amin'ny Sarkozy sy ry Emmanuel Macron za aty a Frantsa amin'ny fifidianana filoham-pirenena zay ny tokony ho izy satria izy efa frantsika dia any ny firenena dia any izy no milatsaka fa tsy zany ankely ataony fa alainy aloha iny ho an'ny tombotsoany manokana fa rehefa avy eo hiverenany le Madagasikara ianao ve dia mahita fa ho isy zany hoe Mbappé zay mpanao baolina kitra raha ny fiaviany dia avy any Cameroun fa rehefa safidy izy dia le frantsay no mety aminy dia nilalao ao amin'ny équipe-pirenena frantsay izy dia rehefa zany mbola hita hoe io ndray zany Mbappé fa ilalao amin'ny équipe-pirenena any Cameroun satria hoe avy any ny origine ary zay mahatonga Barack Obama tsy milatsaka filoham-pirenen'ny Kenya fa any amin'ilay anana zo-pirenena izy no milatsaka fa ny lalana koa moa samihafa satria hoe zay teraka na eo ary le lalàny fa le zo-pirenena mihitsy any amin'le reo olona teneniny reo tsisy ny latsaka any amin'ilay origineny na le firenena ray le teneniny ohatra hoe Manuel Valls tsy nanao prime ministre any amin'le toerana lazainy fa nanao prime ministre any Frantsa satria mizaka le zo-pirenena frantsay izy ohatran'izay koa Nicolas Sarkozy zay président frantsay fa tsy hoe rehefa tsy lany ao Frantsa izy dia lasa izy miverina makary na hoe nalay le zo-pirenena frantsay dia lasa izy milatsaka ry amin'le toerana misy anazy ry tsy zay ngely izy lalàna raha teo lalàna eto amintsika no mametra an'iny fa nenin'olona tsy mametra an'izay eo moa zany mbola napetraka ao anatin'le izy hoe ny fanazavana nentin'ny mpapita vaovao rehetrarehetra dia hoe n'olona disadisa teto Madagasikara tamin'ny 17 taoriana tetezamita no nanomezana an'le izy anazy rehefa nilatsaka niny dia inona fanazavana hoetiny noho ny zanako sambatra raha samy sambatra be fitiavana raha samy dada le président satria manao sacrifice ny zo-pireneny mihitsy fantany ankely le lalàny fa tena manao sacrifice ny zo-pirenena izy ho an'ny fitiavan-janaka lasa izany nivadika fanzay nefa le zanaka rehefa tena vavahantsika le zanaka ny roa am'le zanaka nge ka teraka tany an-dafy tany Frantsa izy menada le zandriny nge ka tany le lamatony teraka taty Antananarivo fa le roa menada farany teraka tany Frantsa daholo izy roa olona teraka tany Frantsa zany nge raha le lalànany olona any tsy manaro sarotra gasikara ny ahafahany miaina malalaka any amin'izany toerana anaterahany zany dia inona ary ny antony le président sacrifice zazaray zany raha ohatra ka hoe zanaka le izy fa tsy le roa menada dikan'izay zany le fanazavana hoentina ho an'le vahoaka malagasy dia mbola mieritreritra an'le vahoaka malagasy hoe tsy araka reo zany tsy fantatra reo zany hoe rehefa teraka any amin'ilay firenen'ny olona any ivelany any ny zanakao dia mora ny fahafahazahoana an'izay fahafahana mitoetra na mianatra zany any amin'le toerana dikan'izay zany tsy mitombona avy amin'ny fidelana zanakera tsy mitombo zany resaka visa mazava-nge zany ary ny olona rehetra mampianatra zanaka any an-dafy io any malala tsara fa tsy manana olana rehefa mianatra tsara ny zanaka mamita fianarana hatramin'ny farany
Ndray ary tazomin'ny olona miasa any. Za zao mana namana tany Ambatondrazaka, fanakaiky trano tamin'ny mbola kely. Lasa nakany izy, nianatra tany. Fa tsy niverina taty Madagasikara tsony. Satria maninona? Nilain'ny olona tany izy. Nilain'le firenena tany izy. Ny kozay ankoatran'izany. Lasa tany amin'ireo firenena tatsinanan'ireo. Le nianatra tany dia nitazominy zareo any mandraky ty ny androany any Hongrie. Zay zavatra zay dia mazava be hoe ny olona rehefa mety aminy anao tazominy. Dia ny antsika lazaina fa raha tsy mivadika zo pirenena hafa mihitsy le président izy amin'ny fa tsy hoe olo-kolompoana. Zany président zany mbola manana privilège hafa mihitsy. Ankoatran'ilay Andry anazy zany. Eo koa le fitenenana ary ty ny tena gravy Gasikara satria zao fotsifotsianao le zavatr'olona. Raha ohatra moa zao ka misy vazaha zany miteny zay kara-panodinareo ohatra amin'ny papier hygiénique iny ve? Dia ho faly ve tsika? Na zay ohatra ny volomborona iny ve? Dia ho faly ve tsika amin'ny kara-panodintsika? Raha ataon'olona zany. Satria tena namavana izy zay karatra kely 20 cm iny ve? Tsy le maha 20 cm anazy ny zava-dehibe. Fa le lanjany sy ny fahafahanao mampiasa le 20 cm. Zay nge ny tena gravy. Dia ny zavatra hoentin'izay. Fa eto moa tsika zany dia mametraka amin'le firenena frantsay hoe ny firenena frantsay ve zany dia hanao silence complice amin'ny Andry Rajoelina amin'ny resaka zo-pirenena satria olona efa vazaha dia mbola andeha hitondra firenena dia Madagasikara indray nefa efa fatapoky fatapirenena. Ary nahafantarany gasy azy tena naoraka be dia ny fampitam-baovao nataon'ny la Frantsa. Tsy inoko zany hoe hanao silence complice la Frantsa. Amin'ity ndray maka ty zany misy any ny firenena frantsay mba manosinosika ny président africain sotran'izany raha antsika malala tantara. Fa amina zavatra ohatry zao zay micrée scandale nge hoe tsy inoko tsy fantatro fa zay eritreritro zay Gasikara hoe hanao silence complice amin'izany la Frantsa. Fa raha manao silence complice amin'izany la Frantsa tena ingérence zany. Fa misy fiatraikany zany na tiana na tsy tiana. Misy fiatraikany na amin'ny fifandraisan'le firenena roa tota hoe nahoana moa zany ny olonareo ny andeha hilatsaka aty aminay ity ho lasa président anay. Manahirana nge zany raha ohatra ka hoe semgamanao zany hoe comorienne mety ve? Na ny ministre ny défense anao australienne. Dia ny commandant gendarmerie sovy. Tsy ho sahirana ve? Fa aminao nefa satria taoriana ny fiaona ny filoha malagasy Andry Rajoelina sy ny filoha frantsay Emmanuel Macron no nivoahany iny zany raha ny 9 jona angamba nisy teo taty amin'ny 13 efatra ambin'ny folo taty ny nivoaka mety misy ifandraisany ve reo zavatra reo raha tsorina zany mety avy amin'ny frantsay ihany koa hoe nivoahany zany satria miarana anaiky tsika fa na ireny ato tantaratasy reny tsy ho an'ny olona rehetrarehetra toko. Io nge tenenako hoe sady mamono mamely tony serasera tany kakara. Ny antony dia zao tamin'iny vanim-potoana iny izy refesiny le communication mandeha hoe re zavatra reny ozy nieritreretina anapotehana ana fa tsy mapotika ana. Le monde zany manapotika anazy, ny RFI zany manapotika azy. Fa ny teny izy manakarama reny ozy izy. Dia voakarama zany ny RFI, voakarama ny Le Monde, voakarama ny RFO na France Info azafady, voakarama daholo zany reo média frantsay matanjaka France 24 raha TV5 namoaka ny zavatra iny voakarama daholo ary tsy indray andro. Fa sesy le izy voakarama daholo zany reny. Dia izy ary nanarama anazy enjana be zany andeha nanarama zany média rehetrarehetra zany firitra efa misy enina le teneniko teo. Iza zany ny olona mahatrehetre eto Madagasikara afaka anaramana zany dia tsy hisy trasy ve? Ary anjakazaka be ohatrany ve any amin'ny firenena le izy nge tena tonga dia manabridana président dia hoekeny le mpanao gazety eo ve zany ianao hoe ty tenenao an'izao le président anay ray aloha zay. Fa le firenena mihitsy rehefa mandeha le vaovao indray mandeha mety ozy hoe ok ary nandeha indray mandeha le vaovao fa miverina foana le vaovao. Ary Le Monde tsy hoe gazety gavogavo aty amintsika hoe anna fa gazety isan'ny loha laharana any Frantsa Le Monde. Dia nefa Le Monde namoaka an'le izy mahazo pejy voalohany amin'ireny zany ndraika tsy fatany Gasikara amin'ity raha manahira reraka zao tontolo zao ty maninona le filoham-pirenena malagasy no voiziny zareo ary tena mafy be ohatr'izay mihitsy. Raha tsorina mety ho ambadika mihitsy ny ary ve ny La France ary maninona moa le izy ny tonga dia mifanitsy atao aoriananao andraisin'le président dia nitobaka teo amin'le gazety le zavatra
dika zany le présidentsika ny tokony tsara tena avetrany raha nanana fanetretena izy hoe zao hoe raha mbola mitoy de potehan'ny olona io ange be da be ny laza mafy teto zay gasikara tsy zany Ben Laden zany anke niaraka tamin'ny Amerikanina fa ny Amerikanina ihany namodika anazy zany filoham-pirenena libianina zany Kadhafi zany mafy be zany asika anangana hoe États-Unis d'Afrique fampotehany tandrefana Saddam Hussein zany mafy be zany fa naanton'ny olona ny tendany zay namonoany anazy tandrefana ihany zany loaran'ny olona tany anaty lavaka président matanjaka be Saddam Hussein voatsela tsika nahita amin'ny président Sénégal Macky Sall réalisation Macky Sall nandritra amin'ny mandahany teo katrakatra be mihitsy Macky Sall iraka manelanelana amin'ny resaka famoahana vokatra avy any Ukraine mifampiraraha amin'ny Rosianina ny tsika mpanahazo irakoatra zany ve ny président tsika zay tsy olokolom-poana zany Macky Sall zany fa maninona rehefa tonga hoe ianao tsy milatsaka fanotelony ntsony barataka ange farany eto zany mametraka hoe fa iza loatra ny atsika za moa mampirisika amin'ny mpanohana anazy atosehatra amin'ny farany mihitsy Andriamatoa Rajoelina andrefy ihany tandrefany andrefy amin'ny frantsay andrefy an'izao tontolo zao fa hoe nisy saika motika izy tamin'ny zavatra iny ka tsy mahavoana azy zany de reo olona reo zany sokajina ho mpamotika azy tsy fantatra hoe iza moa zany tondrony aty amin'ny fanoherana nanao an'izany na tsy fantatra hoe ny ao akaikiny ve ny tondrony amin'izany sa ny aty amin'ny fanoherana sa ny frantsay ve ny tondrony amin'izany de aloha refesiny aloha fa izy ange matanjaka de aloha mba jerentsika hoe atraizany dingano vitany fa zavatra misy amin'izao fotoana zao ange ka tsy te hipetraka eo amin'ny toerana izy le plaza zay fa io moa misy teo eo amin'ny toerany ihany satria le toerana eto nresaka fa tsy niaratsy ny le fitondrany anazy fa zay zavatra zay le apetrakantsika hoe raha ohatra ka ny zava-misy amin'ny fitantanana Andriamatoa Rajoelina amin'izao fotoana zao amin'ny fiediny edenany de izy tsika hoe mampalahelo le tantara eo amin'izay analisa ihany mialatsiny fa tena rarotoko ianao androany fidelana sady mpamakafaka ihany keo ianao anisan'ny fanontaniana tsy voavaly moa tao anatin'le izy raha ohatra ka hoe tena tsy hivitsika zany ny tantara fidela zarapera atao anatin'ny fotoana zay tena nampavaivay anyty resaka fizakana ny zo-pirenena ity de nandeha tany Frantsa ny filohan'ny repoblika 22-23 raha tsy diso ny volana jona nanatrika n'in'le fivirina mikasika ny nouveau pacte financier mondial iny de nisy ndray zany ny ataontsika hoe fionany tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tao anatin'le fivirina ary namafisy ny masivio frantsay teto Madagasikara zany tamin'ny 14 juillet lasa teo ary tao anatin'ny fotoana izay natany à Paris ny filoha no fantatra fa nivoaka ny fonjany tsefa i Philippe François teratany frantsay izay vo eloko moa zany tao anatin'le nyrara Apollo 21 reny ny fantaniko de zao mety hoe misy fandraisany amin'izany rara Apollo 21 zany ve ny fipoahany rara zo-pirenena ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ao anatin'ilay filazana fa hoe resaka fifanarana eo aminy sy ny firenena frantsay ady hevitra ambony be any ambadika ny tsy takatry ny sain'ny olo zany no mety ho fahitanao azy Andry Rajoelina ho isika frantsay inona ny tombony hoentin'izay aza misy ane zany Gasikara raha mikorotana Madagasikara zany sanasiavo koa za tsy momba mikorotana satria zay fa niaina korotana miaraka tamin'ny Andry Rajoelina tamin'ny 2009 de tsy te hiaina an'izay tsony raha ohatra ka misy nykorotana ka tandondomondoza miaina Andriamatoa Andry Rajoelina amin'ny mahafrantsay azy de eo no hitanao taratra tsara mihitsy fa frantsay io arovandreo io ary alainy aty io de apetrany amin'ny toerana voaro na atongavany mihitsy de arovany zany hoe lay firenena mihitsy zany rehefa ohatra ka fantany fa tandondondoza ny mpiarabelona aminy hoe misy teratany frantsay misy manao kidnapping misy mampiditra anazy amina asa hoe tia nanao asa fitsikolovana tia nanao asa fampirorona ka arahan'le resaka ka hitany hoe tsy mitombona fa karazana procès amboariny
dia miditra tsehatra ny fanjakana frantsay mihitsy manavitra an'ireo olon'ireo ary zay mampiavaka an'ilay satria tsy orery angeny tany amponjy fa nina ary le ray tavelao tia zany le tena frantsay de tia ny batainy tao de ataony mihitsy ny hevitra rehetra anesorany an'le olony rehefa fatany hoe tsy mitombony io izy tsy miaro ny anazy kosa rehefa ohatra ka fatany fa diso fa raha fatany hoe misy marina le an'le olony de tsy mamela ny olony ho viravirainao zany le firenendehibe na amerikanina io na frantsay io na alemanina io rehefa fatany fa tsy mitombona le zavatra anaovanao azy fa procès foroporonina tonga izy maka ny olony de zay mahatonga na amitenao na io présidentsika any radio io raha tany tondoza hoe ny ainy io eto Madagasikara hoe ohatra hoe rasanatra avovavy hoe misy korotana be ka hoe dia alainy aty io de hoetiny hoe anay ty olonay ty fa tsy anareo zay zany le zavatra mipetraka ao anatin'izy hoe zay lay atao hoe firenendehibe manana didy amin'ny olony ary zay ny tanjaka le hoe mizaka le zom-pirenena ianao rehefa teratany frantsay ianao de ho anao mihitsy zany zavatra zany zany avantage rehetrarehetra zany de mahazo an'izany izy fa ny atsika ane io tsy miraraha io ny atsika efa matimaty daholo ny any Liban fa tsy rehefa mitabataba daholo ny olona rehetrarehetra fa efa tena tery va mata mihitsy zay vao mihetsika lay fanjakana malagasy am'le teratany malagasy tany Liban fa ny olona tsotra zany ny olona tonga de mihetsika izy rehefa hitany tsy mety zavatra ataonareo ty de taviditra ao anatin'izay zavatra raha tsotiko zany le fantanina hoe fanjakana frantsay manko nangataka hoe mba any Frantsa no amitany sazy ny teratany io miteny ziriziry ve ny filohan'ny Rajoelina ka valopotana zay tonga de navoaka lay atotaratasy momba zom-pirenena lafiny ohatr'izany zany izy raha ny ziriziry izy tsy mifanandrify amin'le vanim-potoana mahany anazy mampiainga an'le olona ty fa zadinoana fa ny filopirenan'ny Rajoelina nke nampiandrasin'ny olona adiny telo zay tadidio fa ny andry adiny telo zay vao andraisin'ny olona misy dikany zany gasikara enao filopirenena ho raisin'le filopirenena anankiray enao avy aty amin'ny tany lavitra ty ny tonga any adiny telo miandry fa misy zavatra milahany anao zany tafiditra ao anatin'izay le izy hoe mety miseho belotsika na ohatra zany de ampiandrasin'ny olona eo tokotany de fa reny anao malefaka ianao ko dikan'izay hoe mety ho sarisarinady any le resaka fitakina nosy manodidina ny ilzepatra fidela zarapera anisan'ny noresana atao anatin'ny fandarana ihany ko iny resaka iny rehefa miresaka ilzepatsika de apetrany hoe za nitaky an'izany tao arina ny amiraha dideratsiraka ho izy za ozy nitaky an'izany ny olona rehetra ny manana an'izany eritrehetra zany fa ny lalany izorana makany samihafa ka maninona ary izy tsy niteny hoe tsy ekeko ny teny ny président Macron ny teny fa ici c'est la France de zao tokony natao nandriamatoany Rajoelina nandray hélicoptère koa na nandray fiaramanidina de nakany amin'le toerana de ny teny teo amin'iny toerana nytenenina amin'ny président Macron hoe ici c'est Madagascar raha zay de matoky anazy raha zay de manaky anazy fa tsy eto fotsiny anao moaoaoa zay nge le problème aty anao mahay miresaka fa ny olona tsy naninona ny président Macron tsy tany Frantsa fotsiny izy niteny hoe teratany territoire frantsay io fa nanainga tongotra mihitsy izy rehefa nanao valandresaka ao ampanao gazety ny président Rajoelina de nakeo amin'le toerana izy de nanao précision iny précision iny any amin'ny tavan'Andriamatoan'i Rajoelina iny no mifetaka ane zay ny dikan'iny hoe inony ianao de miteneny eo indray ka nasany teny inona tsony sa tsony inge fa raha mafy any Rajoelina zany de tsotra lasa koa izy mba nandray inona moa zany mba fiaramanidina raisiny eto amintsika le tsy vita karakara le fiaramanidina miaramila iny le tsy vitatsika ny entretien d'État-zomin'olona iny sa andray inona tsy hitako eny na le hélico le taxi be any tena enjana be iny zany ny raisiny raha fa nahazo an'iny tam'izany tazany mbola tsy nahazo an'iny tonga de sou de teo amin'le nosy de nidina teo koa de tonga de mitondra mpanao gazety de miteny diso ny président frantsay fa eto dia Madagascar zay ny tokony izy raha ohatra ka tena hoe miady izy fa raha tsy nanao an'izay anao tsy miady anao zany tsy miady anao zany fa zabe resaka fotsiny avinga tsy vity e tranopody vita amin'ny fafa iny zany no valokafatra na hoe valoteny ny filohan'ny républicain Madagascar ianareo eo anivon'ny fanoherana de mivony article 42 amin'ny code de nationalité anoantsika amin'ny resaka io zany aiza ho aiza zany ny ampiarana an'izay fa
ny filoam-pirenena aloha dia mbola manizingizina amin'ny mamalagasy anazy a ny folo alin-da ny segy reny no ny teny hoe mbola mandray baiko aminy satria izy ny filo faratampony ny folo alin-da ahoana ny ampiarana an'io article 42 io za parlementaire gasikara fa rehefa manao tsokevitra zany taty arina mampamakafaka ana amin'ny zavatra nitranga ato amin'ny temeripireny de izy hoe takalopatsa vidim-pinanana inona zavatra nisy 5 ny soni ataon'ny solombavambahoaka analana ny premier ministre lehibe ny gouvernement aza dinoina fa io premier ministre lehibe ny gouvernement io no premier ministre tamin'ny vanim-potoana nandefasantsika ny fifidianana izy moa mamarana an'le article 42 ny gouvernement ange ny tena manaisotra an'le izy Andriamatoa Rajoelina ny latsaka raha ohatra zany ka nanao ny asan'le premier ministre tamin'izay fotoan'izay dia nesoriny tsy afaka ny latsaka ange Andriamatoa Rajoelina tsy afaka ny latsaka raha nanao an'izay izy dikany niaro an'ilay candidat Rajoelina zany io premier ministre io tamin'izy premier ministre namela anazy ny latsaka tsy nanao an'izay asan'izay amin'izao fotoan'izao mbola miverina eo amin'ny telantanan'le premier ministre amin'ny fofinain'le président mbola miverina eo indray ilatsaka indray ianao raha io premier ministre io zany no ametra-pialana zany président Rajoelina za candidat dia ametra-pialana dia niala dia ozy le premier ministre hoe veloma Saïd Omar rarafany amin'izay le raraha verentsavony io président io tonga dia mampamangy hatreo tsy misy hoe olona mitory any amin'ny fitsarana avy malabandrena na tsy misy waitsony fa tonga dia zao le premier ministre manao ny ady dia vita manamafy zany anao fa eo am-pialan-tanana premier ministre premier ministre mihitsy fofinainy ka dia zay na tonga an'le hoe rehefa naonga n'lay antenimera-pirenena zany lay premier ministre dia mety nakany aminazy amin'izay zay hypothèse gasikara hypothèse ny ana fa nefa mety tsy lavitra ny fito ny valo nakany amin'izay le premier ministre hoe anao mbola ilatsika tension le tandremo za koa mbola mana carte araiky dia ke karakory pare anao vangarde gasikara raha tratran'izany ianao amin'ny vangarde hoe tsisy resaka mihitsy fa tonga dia hoe ampilatanany ty premier ministre tika momba ana zay zavatra zay a no manahirana amin'io sy premier ministre io na hoe sorinao ary le temps ianao manala any mbola afaka manao acte tsy hitany masinao io e antidateny olona sisisa dia mandeha any vita tonga dia baibay hoe ty tsy gasy tsony ty raha mamoaka ny didim-panjakana manafoana za efa miteny anao hoe eo am-pialan-tanany fofinainao inona tsoko moa zany fa dia fa zay zay ve ny antony mahatonga le premier ministre tsy voakitika mihitsy ny tao anatin'ny efa taona sy tapany tamin'ny motion de censure iny ary nandeha ihany tena le président nge tao anatin'le motion tena nanao an'le fiarovana tsy manara-dalàna mihitsy le fiarovana manozina solombavambahoaka mihitsy azy napetraka ihany koa moa ny fanontaniana iny hoe enao ange ka mihoana amin'ny zay ke le fanontaniana tsy valiny le fanontaniana hoe enao a mihoana amin'le reny ange tonga dia ny fitsarana avy malapandrena tokony mare satria izy tena any ary miteny ka misy mahazo mandrara anazy tsy mihoana amin'ny parlementaire ka zay ary ka ianao tsy mihoana amin'ireo fa alefanao amin'ny alalana taratasiko ka ianao mihitsy zany efa mitsotra eo masin'izao tontolo zao hoe za manao an'izao zay nge le izy matoa zany izy nanao an'iny iny tena le teneniny vazaha mihitsy hoe miaro beka eo angla mihitsy iny tena amin'ny lafany ray manontolo ny arovany an'le premier ministre dia hotsika ina ary ny antony ina ary tena natonga le président Rajoelina tena nanao tena viveriny any mihitsy tamin'iny na mivavany tamin'iny ange dia hoe sao za tokony ho any an-dafy izy dia tsy handeha za moa tamin'iny teny aminy raha sahy ianao dia aza mandeha satria ny amerikanina ny miantso dia izy mba miseho midingina hoe za zao tokony ho any an-dafy fa noho nataonareo sy mbavaka dia za tsy handeha dia ny teny ange aza mandeha ary raha sahy nandeha tsokosoko amin'izay hoe lasa nakany dia iny hitantsika iny hoe io ary misy ifandraisany amin'ny zavatra misy amin'izao fotoana zao iny ditany États-Unis satria le firenena ty Afrika manao fifidianana problème Wagner zay ny fanaovan'ny olona ndreny diniky reny dia efa mazava ho azy io ange za zany gasikara mametraka mihitsy tsy tongatonga ho azy le famoahana an'le dossier tany a Frantsa fa efa vita rafitra mialohan'ny fotoana daholo reny hoe etony zao etony zao etony zao dia zay mahatonga na mametraka hoe mba mafy aneo Macky Sall président Sénégal manana ny lanjany mihitsy raha pitahina amin'ny andro Rajoelina zany sasananga samihafa hoe président gasy sy ny président Sénégal tsy hoe za manamaivana ny président ako tsy zay fa mijery tsy miangatra
fa nilefitra ny farany dia ny atsika ity zany a ohatrany ahoana no zape de tena andeha hidingina mihitsy zay 20 centimetatra anareo iny ve no problème ohatr'izao ny magary farany honorable raha ohatra ka mandeha moa ny tantara reny zavatra misy mandeha ny adevitra fa ny farany adevitra dia any amin'ny fifidianana manaiky ve anareo ny firotsahany ny filoha Andry Nirina Rajoelina ho candidat sa tsy zany le nareo manko ny alako na ianao ary za zao ny ianao elako le nareo ianao fidèle Razarapery za politique zao ny ana ary ty efa ndeveniko tao anatin'ny fandarana ny halako manko dia ity iteny io président io hoe zany tokony latsaka za mbola tokony lany fa gafinareo a ny olona rehetra manao an'izao dia eo izany joué victime eo zany izy dia raha izay fotsiny noho izay fotsiny a le hoe tsy tiako izy ndray nipetraka amin'ny toeran'ny victime dia aloha izy ianao e tsisy matahotra an'io e aloha izy ianao aloha izy latsaka mihitsy jerena dia mbola aprisianareo mangalara ampiasao mihitsy ny fahefany am-pelantananao a dia mangalara ampiasao ny senia ny ACC zay tianao fa alefaso io fifidianana iny za miteny aminao gasikara tsy mitsoka an'io zany tsika tsika vonina amin'ny resaka fampelezan-kevitra ary io na hitena zay ka boksa voly io zay boksa vava rangaha tsy mitsoka an'io mihitsy zay ary zay vonina hiteny hoe gazy ty moa miala vazaha dia misolo vazaha mbola vazaha ihany koa mbola tiana re tsika efa nisy mpanjanaka tao tsy hoe tsy fitiavana frantsay fa hoe mbola hoentina vazaha ndray tsika ary amin'io le vazaha tsy hoe vazaha mba hoe mba comoriana na ry zany ataoko hoe comoriana dia tezitra daolina gasy manitsika hoentina comoriana fa hoe le frantsay moa zany diatrany mba frantsay dia fa le nanjanaka atsika mihitsy hoe zany mbola hitora atsika sady mba fatsisitra ny fa ampy le hatramin'ny 47 ranga hatra 1960 tsika efa nahazo fahaleovatena aloha mba le tena amin'izay gasy fa tsy mbola eno ambany vahoany zany foana zay mahatonga anao hoe tsy mitsoka an'io mihitsy tsika ary mbola saina mangalatra hoe manaova mihitsy ianao amin'izay fangalarana farak' izay hainao ampiasao daholo ny rafitra zay vatana io ane gasikara aza adinonao fa io ACC io ny assemblée nationale ngeka mifidy olona roa napetraka tao zay isan'ny fidy misy any au conseiller William Nelson nao iny ngeka tsy candidat ny IRD fa ny adivanay tao hoe mba aloha misy an'ity ity e fa tsy le IRD anankiroa no lany dikan'izay a mana fijeriny iny am'ireo olona napetranao reo koa misy olona malala-tsaina koa ny reo e zay zany mametraka hoe zany ndray tsy miaya ny maha-olombelona an'ireo olona reo zany mahay mandanjalanja reo tiany marina sy tiany diso ka na anao tery vai mata ohatrany ahoana anao fa rehefa mifidy ny olona ka tiany fidiny fa tia tsy fidiny a raha resaka 1,, ne gasikara fenso azo atao manao mikimaky an'izany natao ataoko hoe tonga hatramin'ny 5% re mbola azo atao manao mikimaky an'izany fa raha tsy mihoatra ny 10% anao atao lasa 51 ohatra ny anahirana nanao nge tamin'ny andriny amiral didiratsiraka efa nisy zany hoe bataina nakany mantasoa io fitsarara mbola lampandren'io e fa nakaiza rehefa avy eo ary eo ny tena hitanao mihitsy hoe io gasy io le gasy mitatatata ohatrany hoe mifantatra hoe inona ny anatin'ny lohany fa reo le tsy miteny reo azany tanina ny anatin'ny lohany reny a fa tena tsy azo ny sainao eritreretina mihitsy na hotakarina hoe momba na reto ty teny zany anao isy voatsankian zany ho avy eto ianao no nyteny an'izay olo fidèle Razarapery meno an'izany resaka ao zany tena tadidiko teto amin'ity plateauko ty a no nitenenanao dia averiko aminao famitaniana satria lasa adihevitra lasa fomba fiteny andavanandro resaka ao tamin'izany fotoana zany amin'ny hoe mangalatsaka io mangamasaka io fa tsy latsaka mangamasaka io tsy mila ongana ohatra ny tapitra ihany ty le mandaa le manongana mihitsy nefa ny alako taminao nareo izy anao nareo zany anongam-panjakana zay nge le fanontaniana fa ndala jereo vlizy zay le fanontaniana hoe nareo averiko fa ianao mako tsy matadidy atsara dia za tsy manadina zavanadinino anange na dia fa taona maromaro ary lasa izy nareo ve zany anongam-panjakana zay tsy manongam-panjakana ka fa hoy zay hoe mangamasaka io mihitsana ho azy mihitsana ho azy ny ataony ihany mampijana zay le fanontaniako mbola tsy mety masaka ve le manga hatramin'ny andro izy no miteny fa tsy masaka io président république ve midina any plateau TVM amina resaka baccalauréat dia tsy masaka zany aminao tenenanareo tsy masaka zany président république izy a mandrorona ry ambany ary mahay volotratra ny filazany zany gasikara
fanatinao na tsy tianao aloha de namany mavita manday ihany aloha izy androany za oa tsy mpanonga-panjakana efa miteny aminao zay nge le fanontaniana nareo fa zany anonga-panjakana za oa tsy manonga-panjakana mangamasaka fa hoe milatsaka ho azy nge le resaka ho azy iko efa mihitsy nefa hitsarany za tsy niteny anao mihitsana am 2022 na 21 fa mihitsana ho azy tsy mihitsana ho azy io rahatazoniko zany teniko zany tsy gasikara zao no teneniko anao androany tsika miresaka zao any a Bruxelles olona telo ngeza be amin'ny politique manana eritreritra latsaka président de la république dolo président Marc Ravalomanana président Rajonar Mampianina président cité donc président izy satria président comité olympique izy président izy ary efa manana intention ilatsaka président république koa ny olona de tsona hoe président telo zay amitsika amin'ny teny zao a nivoaka ny vala président ajo antenenaro velo de za miteny aminao raha zay olona efatra zay no miantso vahoaka n'Antananarivo sy vahoaka malagasy ndao tsika eo amin'ny 13 mai inona mivalina fa zay olona efatra zay oa no miteny ry vahoaka malagasy feno kapoaka zahay reto miantso anareo eto amin'ny 13 mai sarotra migerena zany fa le gasy mbola mitafa endrena ary mahafantatra ny vesatry ny fahoriana menjady am'izao fotoana zao tena mangidy ny zavatra ampizakainy zao fanjakana zao le voaka malagasy mangidy tena mahafaitra mihitsy de mahafantatry ny olona hoe inona ny efeny atao hoe crise politique de ny olona nge no mitsara tena aloha fa ho an'ny olona mitrifana de aminy zany de eritreretin'ny fafahalemenao fa ho an'ny olona misaina de nao ny mandinika hoe raha hitrifana ohatra ny retsy koa tsika de potika le firenena le vahoaka ny sahirana mandeha ny fotoanatsika resako kely indray ny bilan moa zany no nitondrany ny filohan'ny repoblika ny ady hevitra ihany koa manoloana ny fiainana zavatra misy androany anisan'ny tena nyvoizy moa ireo foto-javitra asa maro izay natrangany na ho amin'ny eto Antananarivo na any amin'ny faritra amin'ny lafiny maro samihafa ny zavatra anankiray moa satria anao nyresaka hoe diso le banque mondiale dia nyresaka tsika zany ny taux de pauvreté teo ihany koa ny inflation ihany koa fiakaran'ny vidim-piainana zany rehetrarehetra zany raha ohatra ka hiditra tsara teo karena kely tsika manahoana ny sifra rehetrarehetra eo ampelatana ny Fidèle Razarapera androantsika azo atao ve ny mandray ny teny filoham-pirenena fa tsy miembotra i Madagasikara efa taona sy tapany ny tantanan'ny firenena toka zao ny zavatra tsotra kely gasikara tsika moa zany tsy mahatoky ny teknisianina gasy fa aleotsika miazakazaka any amin'ny vahiny tsika ny mpitondra rehefa marary de tsy mety hodidina eto Madagasikara na tsabony eto Madagasikara fa miazakazaka makany Maurice miazakazaka makany Afrique du Sud any Afrique Atsimo any Inde sy sisa zany ny ataon'ny mpitondra eto amitsika rehefa maka teknisiany tsika de maka hoe misy expert ohatra zao tonga avy any eto amitsika fa ny zavatra misy ene ny banky foibe any Madagasikara ny BFM zany banque centrale moa izy ny zavatra manao anteny fa zany de mamoaka an'io isam-bolany isam-bolana hoa fa tsy hoe isaky ny 3 volana na isaky ny 9 bolana isam-bolana de mampafantatra atsika ny banque foibe Madagasikara hoe zao ny tahany fiakatry ny vidim-piainana namoaka izy tamin'ny volana mars tamin'ity taona ity tandremo ny zavatra navoaka tamin'ny fandarana nisy anao Gasikara de zao latsaky ny 100 ny fisondro vidim-piainana teto Madagasikara zay zavatra zay nazentana mihitsy tamin'ny taona firy iny tableau nalainy iny 400 zay ny navoaka teo nareo moa tsy nitondra fanakiana amin'izy tsy ioke enao miteny fa fake le banque mondiale ane fa io 400 noy koa efa tsy mizazora ny banque foibe Madagasikara volana marsa mamoaka fa ny tany fisondrotry ny vidim-piainana teto amitsika de natratra 2,7 namoaka izy ny volana avril ny tany fisondrotry ny vidim-piainana teto amitsika 2,1 a 2 chiffres daholo zany namoaka izy tamin'ny volana mai lasa teo zany
ny fisondry vidim-piaina teto amintsika 1.50 isanjato dia anao fandaharana le président tenentsika io ka dia maninona izy a tsy misy référé amin'le banque fobe amin'ny Madagasikara nefa rehefa misy problème dia lazainy fa hoe natsoko mihitsy ny gouverneur amin'ny banque fobe amin'ny Madagasikara zay zavatra tsy azony atao zany fa ao anatina fandarana ohatran'iny izy a naninona izy ny tsy nakan'izay dia zao ao anatin'ilay fisondrotry ny vidim-piainana ihany zany le président manao an'le bilan sisa zay avoakany dia mametraky tsika hoe raha ny zava-misy ainan'le vahoaka malagasy dia iny fisondrotry ny vidim-piainana iny a no mampitotongana ny zavatra rehetra dia izy moa tao anatin'iny teny taminao hoe isan'ny tatatatananao izy ny ariary angamo ny olona mitatatata an'le ariary ny olona nge manamafy fotsiny ny taremarika avoakan'ny teknisianiny ny banque fobe Madagasikara mamoaka an'io dia ny olona manamafy hoe way tony ohatra ny 5,000 ariary toy izy hoe nohony raha tsy nainy tatantsika izy izy efa lasa ray alina tsy fedy mba valy teny fa manina raha zavainao hoe fananininy io tonga eo tsy nge ny tokony ataony e tokony mametatra an'le vahoaka izy hoe inona mahatonga an'io tonga eo io satria tsy vitanao ny zavatra mifanandrify aminao ahoana moa fomba ahafahantsika amin'ny fe amin'izao fotoana zao androany midina ny ariary zany midina ny dollara zany tamin'ny ariary zany hoe mahazo ena kely ny ariary zany eo amin'ny 70 ariary eo ny fahazahoan'ny ariary aina zany miakatra 70 ariary eo zany izy mihoatra amin'ny $1 fa maninona misy an'izay dia zavaitsika izy no mahatonga an'izay dia satria azotsika le $100 millions io dia volana ampindramo ny banky raisam-pirenenantsika rehefa miditra io dia misy vola vahiny miditra zany ao anatin'ny tahirom-bola vahintsika dia mahazo aina le ariary le resaka côte-part ve io resana tsy côte-part io fa le mbola le emprunt mihitsy io le volan'indramontsika farany mbola zavaiko le côte-part fa io zany tena hoe volan'indramontsika dia nomeny ny banky raisam-pirenena hoe tiary le $100 millions anampianatsika fanampiana zany io vola averina manomboka amin'ny 2029 tsika mamerina an'io 8,33 % no famerenana ataontsika an'io manomboka voalohany volana septambra 2029 hatramin'ny voalohany volana septambra 2034 dia isaky ny voalohany volana septambra zany tsika dia mandoha an'izay 8% zay dia rehefa aveo ny voalohany volana mars mbola mandoha 8% koa tsika zany hoe amin'ilay septambra voalohany 2029 zany tsika 8% anankiray fotsiny fa vao miditra zany 2030 mars tsika mandoha septambra tsika mandoha mandrapa tonga ny mars 2035 zany hoe zaza mbola tsy teraka androany gasikara efa mibabitrosa raha miteraka zany ny tanora malagasy amin'ny 2029 voateraka ny zaza iny dia efa mandotrosa ampidiny andrajoely zany trosany satria manino mikilopalopa ny ariaritsika e sao zany mahi le ariary ko zatiny inona mahatonga zany tsy ampikaly ny ariaritsika mila kaliana zany io ariary io mba tsy hitsingevana iendanja inona ny afahana manao an'izay betabe ny voly fanondratsika ny zavatra rehetra zay ahondratsika ao amin'ny tseny raisam-pirenena ny mampalahelo miendanja daholo zany rapatriement de devis dia tiny koa zany mbola eo fotsiny fa mbola le eo am'le vidin'le voly fanondrana fotsiny sy le entana zay ahondratsika tsika ne sady manondrana akanjo manondrana céréal manondrana cobalt nickel sisisa fa raha tamin'ny 2022 io ampitahina amin'ny 2023 samy aty amin'ny volana jolay ny refesiny amanjatony tapitrisa $, ny elanelana any amin'ny 362 milliards any $1 million zavaty 362 millions $, ny elanelany vidiny entatsika tamin'ny 2022 raha ampitahina amin'izao 2023 zao ina mahatonga an'izany miembidy reo ny lavanila nge androany mitovidy amin'ny angivy ny angivy zany lasa produit de luxe raha mividiny $3,000 ny kilao any lavaniny iny palmarès ny andrajoelina fara tapony mihitsy iny tsisy président navita an'izany raha tsy izy rery hoe napidina vidiny lavany ho any amin'ny 3 millions tao anatin'ny fanjakana andrajoelna zay ny lokaloka fa
Ampiakatra avy telo eny. Raha izy ny lasa président 18 millions avy am'izay zany avy telo eny. Zany 6 millions izy tamin'izany. Dededany pekariko avy telo eny io. Fandrany izy nidina 3000 ariary. Ny vokatra naorana koa neny to 542 tonnes angamba raha ny misy mba itsakilany zany averin'ny olona. Zany rehetra zany mamotika an'le sandany ariary daholo zany. Zay nge mampahihany io ariary tsika io. Tsy mahazo aina le ariary. De sahirantsika. De zay no miteraka inflation goavana be satria ny volanao miendanjaka. Inona mahatonga ny hoe tokony mba ahafahantsika mampiaina an'le ariary zany inona koa ny fizahantany ange isan'ny mampidi-bola vahiny eto amintsika. Ity fanjakana Andra Joel ty gasikara za miteny aminao. Nanana viny io. Hoe aleo akarotsika hatrany amin'ny 300 millions. Ny isan'ny mpizahatany ho tonga eto Madagasikara. Tamin'ny 2022 132 millions ny mpizahatany tonga teto. Amintsika miteny zao ny enregistré any amin'ny ministère mbola tsy mihoatra 75 000 ny mpizahatany tonga. Rehefa natao ny salanisa raha ohatra zany atao moyenne zany de 25 000 par isaky ny 2 mois. 12 500 isam-bolana. Eo zany touriste miditra eto amintsika. Raha ohatra ka mivize any amin'ny 300 000 touriste. Inona ny dikany 300 000 touriste Gasikara? Ny dikany hoe 300 000 touriste tonga eto Madagasikara ampitombotsika 1500 ariary, 1500 dollars. Hoe mitondra io zany à peu près 1500 dollars par personne. Donc 300 000 touristes ampitombotsika 1500 dollars. 450 millions de dollars zany. Ataontsika inona le 100 millions de dollars amin'ny Banque mondiale raha ohatra ka manana 450 millions de dollars tsika. Fa tsy tafiditsika zany androany. Na le 132 000 tamin'ny 2022 tsy ho tratratsika amin'ity 2023 ty satria mbola 75 000 tsika amin'izao. Mbola aniantsika 75 000 tsy tratratsika tsony zany natany mbola. Tsy ho tody amin'io ary tsika. Satria ny antony de tsotra rehefa firenena anankiray manao fifidianana miembotra touriste satria sode any amin'ny toerana misy fifidianana indrindra fa ty Afrika. De tsy mandeha ny olona mampiembotra ny fizahantany zany dikan'izany le vola miditra amin'ny alala fizahantany aloha zany viviny kely mahily ariary sozana le ariary kozatina le ariary zay tenenantsika azy. Antony ary tady hevitra fa inandray ny ampahazahoana aina an'le ariary. Mifampiraraha amin'ny mpiara-mobonantika tsika hoe mba mitady famatsim-bola. Ao anatin'ny efa bolana Gasikara, efa bolana janoary, febroary, mars, avril. Vérifié ao amin'ny tambajotra ny ministera ny fitantanam-bola sy ny toekarena fa tsy nisy don projet zany hoe fanampiana anaovana tetikasa eto Madagasikara avy amin'ny mpiara-mobonantika. Vola mivoaka taparata $0 efa bolana ngarangadininy. De andao ndray jerentsika hoe ka satria tsy ampin'ny olona tsika zany tsika olona tsy ohatra matikamiko dedaka loatra hoe zay nge mahita fanafodin'ny Covid CVO anay enjana be de ny nareo zany efa enjana beko inona moa ny ilanareo don projet. Ny zavatra lefanay any aminareo ary ny projet anareo tsy le zavatra miteraka rena ho an'ny isam-batan'olona fa kianja barea ny projet anareo téléphérique amin'ny projet anareo. De ny olona hoe efa manja fa tena familany ka ataonareo inona ntsony don projet 0 ariary ny alefany ao tsy manampy ny olona. De andao ariary ny findramam-bola mba mindrana koa tsika ohatran'ireo firenena rehetra mahantra mindrana. Raha ohatra ka any amin'ny manodidididina ny 600 millions de dollars ny tokony mindramitsika ny azotsika amin'izao fotoana zao 105 millions de dollars. Zany hoe zany safavoaka mihitsika. Raha ohatra zany ka tokony hoe ampifanampiana ny vola tokony azotsika sy ny vola tokony indramitsika any amin'ny 800 latsaka ny vola tokony indramitsika fa 600 latsaka ny don tokony nomenatsika. Rehefa ampifanampiana reo de tena viviny kely ny vola azotsika amin'ny fitambarana vola avy any ivelany. Dikan'izay rehefa tsy mahavita décaissement tsika ne mindram-bola any amin'ny 800 millions de dollars latsaka kely ny vola indramitsika. Fa tsika tsy mahavita décaissement ankoatran'ny 100 millions de dollars amin'ireo vola tokony indramitsika reo zany. Ina ny anton'izay? Capacité d'absorption ozy président Marc Ravalomanana an'izay. Teneniny foana io. Mila haitsika koa zany le mihitrany.
Fitsika zany sady tsy mahay mipitrapitra mba ho ampin'ny olona no mbola tsy mahay mindrana ary rehefa mba mahazo tsika social ve de antanitsika findramam-bola tamin'ny andron'ny président Rajoelina Mampianina 75 millions de dollars ny FSS. Antany ministre Ontina fa fantatry tsara. Fa io mbola tratrany mbola nilovainy président Andry Rajoelina. Ne rehefa tary amin'ny andron'ny président Rajoelina nenazy amin'izao fotoana zao avy telo efatrieniny zany ny fanampiana sosialy azony ty fanjakana ty dikan'izany rehefa fanampiana sosialy ny azahoanao famatsim-bola perte anao zany satria le fanampiana sosialy ke tonga de any amin'ny resaka sosialy de baraka fa hafa misy le ty fanampiany ty hoentinao manao asa eto mamokatra ary zay le mipetraka am'le hoe mila maila ara-pahamehana ny olona mitondra fitsika tsy tafiditra ao anatin'izany gasikara zay rehetra zay mitambatra zany raha ohatra ka raisina hoe ny fizahantany ny varitra ivelany ny resaka fanampiana ny resaka fitrosana tsy misy zavatra pozitif ahoana moa le ariary de ina mitarika an'le fiakarany vidim-piainana zay rehetrarehetra zay hoe capable daholo ny olona mitondra anao de androany mbola istyle izy teny za mbola ilatsaka ihany mbola marina kady an'le firenena lavidavitra kokoa zao misy azy zao de inona zavatra mamay azy ohatra ny henoko zany isy fanapahana mihitsy ny lalana fanamboatra n'le pilône le téléphérique eo téléphérique zany le gasikara rehefa tena juinao zany le izy de hoe io misy vola anaovana tetikasa de alefa le tolotra de zay mahazo an'le tolotra zany de efa mahazo an'le tolotra na androany na rapitsitra na afaka pitsy na afaka tsy haiko kotoana omena ihany volanareo fa zao zay aloha ny eto jerekely momba anay rehefa tena jerenao zany de zay fa tsisy tena hoe inona matena lara-pamehanany io akoatrany hoe sao de misy mipitika amin'io raha ohatra ka omena tolotra pourcentage sy le mazava ho azy any io kajy io hoe ome ho an'iretsy io de zay ohatrina ny anjaranay ao anatin'lisy mazava ho azy ny isaka diniko teko fotsiny ny efa miainga hoa le côte phare ohatra le côte phare ohatra ka le côte phare tytsika resahana io de tsotra 40 millions 244 millions de DTS io ohatra zao le fipetraky le côte phare gasikara isa taona ty amin'ny volana avril zany de manao rappel an'le firenena rehetra nitahirim-bola resam-pirenena hoe ajustena ny côte phare anareo ny atsika zany ny pourcentage tsika amin'ny vote zany de 0,08% de zany ny atsika zay 3909 fonga bezay raha ty zany ny vote tsika de io zany mitetina 244 millions de DTS efatra amby efapolo sona tapitrisa DTS de satria midina le ariary misy faraisany am'le zavatra teneniko teo manko izy midina le ariary rehefa midina zany le ariary satria io zany ohatra ny hoe petra-bola zany io ohatra hoe rehefa afatra zany ny na hoe miakatra ambony balance zany gasikara miakatra ambony balance ianao de mivoaka ry 62 kilos gasikara io zany le côte phare atsika 62 kilos de rehefa tonga volana avril akarina ambony balance ndray gasikara hop miakatra karaha ny eny ianao zany 60 kilos de asina vesatra zany gasikara gasikara manaova tennis ngeza mavesabesatra de aloha ampina blouson be anao de mahazo an'ilay 62 ihany zany hoe tsy azo atao latsaka zany ohatra ny olona mpanao boxe rehefa hoe ty manao boxe ty tireur anankiray ty dia moins de 60 kilos ty ary vao mihinakanina be iny ka lasa 62 kilos de fa tsy mahazo manao an'le combat satria latsaky ny ampolo kilao ihany manao ny combat io de ina ny atao ampanaovina kanjo sase io boxeur io de asaina mikotra anatina trano mafana be ho tsemboka tsy avela misakafo mihitsy aloha ny alina maraina tsy misakafo de ampikotranina mafy be de mihitsana le poids de zay vao mahazo mandeha mamonjy an'le balance amizay de milanja moins 60 kilos de mahazo manao le combat après an'le filanjana vao misakafo be amizay fantatry ny mpanao kickboxing zany fantatry ny boxeur rehetrarehetra zany hoe rehefa mandeha ny fandanjana de tsy maintsy miafy tsy misakafo raha vao ohatra ka tady azo poids le boxeur de ohatra zay koa ny côte phare rehefa latsaky le 244 zany ny atsika de tsy maintsy mandovolo tsika any amin'ny FMI de zay na tonga le filakevitry ministre nanapa-kevitra hoe nyraisina tao amin'ny filakevitry ministre fa andohan'lay fanitsina ny côte phare atsika ny fidina-panjakana malagasy inona ny dikan'izany milatsaka ny devisenao milatsaka ny sandan'ny ariary satria normalement zany ny côte phare de aloha monnaie locale fa ny atsika moa ny ariary zany vola baoritra tsy miteny de tsy maintsy hoe atakalo vola hafa ny antaovana azy fa ny sandany foana le 244 millions de DTS io ihany de satria ny ena ny ariary de tsy manana nitsony tsy natratra le 244 izy de zay na tonga n'le filakevitry ministre hoe andao tsika ndray fanapa-kevitra fa
alony fameno io nanao tosika fameno an'le kotipara zany tsika zay zany zavatra nisy atao anaty tsy nisy zany teo fanjakana teo aloha fa ty fanjakana ty no iarany zany de mbola iteny an'izy hoe mahay tsy fantatra jaran'ny olona mitsaratsika gasikara zay le tsy haiko hoe mety tsika mirevareva ve le débat am'zany sa apetraky tsika amin'ny tokony misy anazy adevitra satria lasa fanalana mantsy ny amin'ny hoe noho ny fahaizantsika mitantana ao anatin'ilay adevitra araroto kely ihany koa mbola hijanona kely eo am'izay chiffre zay ihany tsika resako kely le taux de croissance fidèle Lazarapira satria adevitra ihany koa tanylady resaka exportation mantsy ianao teo dia misy ifandraisany ary mampiena ny taux de croissance io satria araka ny nazavaitsika zany ny ena zany ny tany fanondranana entana sy ny volaniditra tamin'ny Madagasikara tamin'ny fanondranana entana zany nandritran'le 3 volana voalohany tamin'ity taona ity ary ny banque foibe moa no référence atsika nambarako teo anisan'ny tena voakasika manokana hoa ny fanondranana ny vokatra lavanila zay nidina hatrany amin'ny 542 tonnes ny hoany sisa naondra atsika nanomboka ny volana janoary hatramin'ny volana martra raha ohatra ka 950,1 tonnes ny fahondra atsika lavanila nandritra ny 3 volana voalohany tamin'ny taondasa 2024 akoatran'izay ihany koa fidèle Lazarapira dia nahitana fienany ihany koa zany mihibatra any amin'ny 3 isanjato ihany koa ny fanondranana cobalt ny resahanao teo resahanao teo ihany koa ny orinasa afakapa to orinasa afakapa angambany 7,3 isanjato ao anatin'izany rehetrarehetra zany zay rehetrarehetra zay zany le statistika mivoaka fa miresaka tsika hoe noho ny faiza mitantana reo le izy ny ena daholo le sifra rehetra entana fihinana na sakafo tena nahitana fiakarany hatrany amin'ny 5,5 isanjato miakatra nahitana fiakarany 3,4 isanjato ny vidiny angovo zany hoe le iainany voaka miakatra amin'ny sifra eto midina inona zany no ataontsika hoe lehilahy ara-pahameana resahan'ny fidèle zay tsy hain'ny fanjakana inona le tokony nataon'ny fanjakana mba ampiakarana na io taux de croissance io eo ihany koa lay fa efa mividy ihany koa raha mba azonao resahana kely satria ambany be ihany koa fa efa mividy ny Madagasikara ny malagasy tsiraray avy androany tompoko satria misy antsana lalina be mihitsy elanelana eo amin'ny manam-bola sy ny manitra androany tompoko tiako le fanontaniany Gasikara satria mifandraika tsara amin'le fandarana nataonareo le izy ary eto misitona ny sain'le mpanara-baovao zany anao fampitahana hoe inona no tsy hitan'le président tamin'ny famalinanareo tao anatin'iny fanontaniana zay nipetraka iny zany satria rehefa nametraka fanontaniana nareo dia nametraka izy hoe ny inflation dia nalandraka aty le firenena mafy be Soudan nge tsy resitsika na dia izy hoe atao hoe mahantra anerinantsika Soudan raha mifilarana amin'ny indisy amin'ny resaka IDH anerinantsika Soudan fa zao itsika zany any amin'le ataon'ny olona hoe any amin'le faible any zany misokajirantsika amin'le développement humain faible io manko misy hoe faible moyen très élevé très efatra izy élevé de très élevé de élevé de moyen de faible itsika ao anatin'le faible ariarinary Soudan du Sud any anerinantsika Comore ao anatin'le moyen nefa raha misy ny fotsifotsiny présidentsika de Comore amin'ny IDH ao alohantsika any amin'le moyen tsy aty amin'le sokajy misy atsika Comore tiako tenena Gasikara zany hoe zay zavatra zay le mila tenenina ao fa tsy voatenin'le président hoe ny inflation dia tsy maintsy ampifandrindrana amin'ny pouvoir d'achat zay le fa efa mividy tenenina izy tsy ndresaka fa efa mividy naka ohatra izy firenena maromaro navoaka teo le tableau jerevanareo iny ao anatin'iny tableau iny Soudan farany ambony tary ao anatin'iny tableau iny tao anatin'iny eo alohantsika Maurice nataony ao hoe ambony be ozy izy ny inflation any Maurice fa Maurice ene manao PIB par habitant $10,000 mahery ny PIB ny Madagasikara $517 fa na izany ary nisy amponina fidèle Lazarapira tsy mitovy antondray ary aka firenena be ponitsika etopinga dia efa tsy resitsika fa etopinga efa 10 anatin'ny tableau nataony iny zay manao $1,000 mahery ny PIB par habitant avy roa eny ny PIB eto amintsika zany Etopia zany anjatony flotany zany boine
Airbus le farany raika daholo anjatony 2.3 mbola commandiny izy zany efa mananjato ato a 2 mahery fa mbola micommande 2.3 izy akoatran'io de nefa io nataon'le président ao anatin'le tableau aleo mba rehefa mamoaka zavatra mba le maivamaivana anotsika raha nga atao ao fa raha ohatra ka beponina anotsika zany etopia zany fa napetrany eo fa efa mividiny etopia tsy mitovy amin'ny antsika mihitsy Angola ataony eo tsy mitovy amintsika zany Maurice tsy mitovy amintsika zany dikan'izay ianao zany a mila mba mahay hoe ohatrohatrany ahoana aloha nozapeako amin'ny resaka pouvoir d'achat zay avy amin'ny tenin'ny inflation any amin'olo ho an'ny firenena matanjaka amin'ny pouvoir d'achat tsy henony inflation io fa ho antsika zay ambany ny pouvoir d'achat atsika retsika miatra amin'ny taolana mihitsy ny inflation le PIB ny tena refesitsika eto anatin'le hoe ohatrany ahoana ny PIB ny PIB Madagasikara raha ohatra ka anao fampitahantsika président anankitelo fotsiny ohatra raisitsika zany ohatra hoe président Marc Ravalomanana PIB eto ny teny antsika 5 milliards de dollars ny tonga teo amin'ny fitondrana izy zay ny PIB miala eo amin'ny fitondrana Marc Ravalomanana 10 milliards de dollars ,73 ny PIB raisitsika ndray ny amin'ny fitondrana Rajaonary Mampena 12 milliards tonga eo amin'ny fanjakana izy miala eo amin'ny fanjakana izy tafakatra 13 milliards 79 dollars eto ny resaka ny PIB Madagasikara tonga ny enjany tonga eo izy 14 milliards,1 am'izao tsika amin'ny teny zao mbola 14 milliards 95 jereo nge ny fisontry ny olona firy point amina milliards de dollars zany resaka ny PIB nandritra mitondran'ireo olona reo misy dikany zany misy dikany ingesany fa aiza mitantany zany ary mila manana zay taremarika tsy mandainga da Gasikara de io zany mamatra anazy rehefa zarainao amin'ny samponiny io de zay mahatonga an'le hoe 517 io zany a rehefa mandeha ny fanisanan'io dia eo ny hitanao hoe tsara kokoa ny fitantanana tamin'ity olo ty raha mita amin'ity olo ty de androany ianao idetaka fotsiny zay manao taux de croissance 4,2 zay manao an'izao anatratra an'izao fa ny PIB anao nge miresaka foany ny pouvoir d'achat n'olona tonga de azo tsapaina ny inflation azo tsapay tanana reo le tsisy nanao inflation à 2 chiffres fa neny président Rajoelina ihany nanao inflation à 2 chiffres rehefa jerevantsika ao anatin'io ny évolution ny exécution budgétaire n'ity fitondram-panjakana ny Rajoelina ity de manoatra zao ary ty ministre farany ty ny tena ny totongana mihitsy zany exécution budgétaire aty amin'ny volana Jolay tsika vo 30% volana Jolay tsika fa fitony volana zany 10 volana sisa 30% ny exécution budgétaire etra tsara hoe tany amin'ny 2019 2018 2017 avy any amin'ny tena faratapony nidiny 86%, 96%, 80 ohatrany izy 91% midina io a tonga aty amin'ny 2022 tsika 60% sisa ny exécution budgétaire am'izao tsika amin'ny teny zao 30% ny exécution budgétaire tsy kakitsika raha iteny zay hoe ataovy ny LFR ty fanjakana ty nge mahafisofina sady be loha de rehefa naka ohatra izy eo mahatonga na miteny tsara ho le fanontanianao Gasikara tamin'ny fanontaniana petraka reo iny a rehefa naka ohatra izy tamin'ny resaka inflation Liban nge nalainy ohatra de kakitsika zany ny zavatra teneny amin'le Liban de hoe zao izy ny karaha mandreo de am'izao izy $30 zay fotsiny mahafinaritra anazy ao anatin'le Liban de zay ny teneniny fa tsy faharitany hoe ohatrany ahoana moa zany Liban zany a Gasikara betsaka lavitra ny diaspora noho le olona mipetraka ao aminazy zay kely izy le ponina ao amin'le tanàna any ivelany any daholo ny Cameroun fa ny ato tanàna ato le mpiandry tanàna ato sisa vitsy noho le Libanais miparitaka ary tonga taty Afrika makany Côte d'Ivoire anao Libanais tena mitazona ny ataoko any amin'ny 40% ny resaka ferikarena any Côte d'Ivoire ohatrany eto amintsika hoe karana mitazona ny tena apahambetsaka amin'ireo secteur clé de neny any Côte d'Ivoire Libanais
de any izy mitady ravinahitra mamelona an'le libanais any Liban fa ny antsika nga ohatra zany ny vola lefa ny diaspora libanais makany a Liban mifanahatsahana amin'ny atsasaky ny PIB any Liban azonao an-tsaina zany 6 milliards d'euros satria ny PIB any Liban nidinidina avy any amin'ny 52 milliards de niena amin'izao fotoana satria le zavatra misy any aminazy any mikorotana politika ahoana moa fenao firenena tsy mikorotana politika de maka ohatra anao de firenena mikorotana politika ny ataonao ohatra Liban nge ao anatin'ny korotana tsy mety prime ministre miala amin'ny verina tsy mifanaraka-hevitra ny anaty gouvernemanta ny président mbola ifampitadiavana ny diaspora ny miantoka an'le libanais teratany de nefa io niraisiny exemple nga diaspora antsika ty miantoka ny fiarikarena ty Madagasikara 20% any PIB atsika ny vola alefa ny diaspora zany tsy miteny tsy mandefa ny diaspora misy mandefa vola fianakaviany fa kely tsy ohatra ny libanais satria ny antony le libanais betsaka ny anivelany noho ny ao an-tanàna de l'économie any Liban zany ohatra zay ny mampiodina anazy tena hoe diaspora no mitazona ny ainan'le économie libanais de ahoana ny itovizan'ny Madagasikara am'zany de rehefa zay ny alain'le président ohatra eky zao io zao ka le olona miaina am'le fanampiana avy any an-dafika de le Liban mafy be mahafantatra ny PTF Banque mondiale mitahirim-bola raisam-pirenena hoe mila ampiny Liban fa inona tsy anampiana Liban tsy manaiky ny réforme tadiavin'ny Banque mondiale sy FMI apetraka any Liban tsika ka mavita an'izany mba sefy manao an'izany Andry Matoandro Rajoelina jerentsika rasa efa metraka ny FMI sy Banque mondiale hoe zao ny réforme atao de zay tsy anao Liban nge ka tsy manaja loi de finance mitovy amin'ny Antoine Andry Rajoelina koa hoe zay tsy anao LFR de Liban zany falaina tahaka dans l'autre firenena tira zany fa ianao miresaka taux d'exécution budgétaire fidélazarapera tsy aloha fa parlementaire nge ianao manana andraikitra ihany koa manana didy ary tompona andraikitra ihany koa amin'ny loi de finance mantsy izy tsy mety manao LFR rehetrarehetra eo ka zay nge ny mahatonga any amin'ny taka ataovy ny LFR ny tsy naina azy fa nga izy nanao fa afaka ny anticiper zany tany amin'ny LFI mantsy tsy ohatra zay ny fizotra ny LFI any aty amin'ny mois de novembre mois d'octobre zay mois de novembre zay ny mifidy anazy tonga iny LFI averiko tsara mihitsy aloha ho fantatry ny mpanaraka atsika hoe raha ny apetraky ny lalàna manana ray volana zay andinianany fa ity fitonam-panjakana ny Rajoelina ty efatrandro nomeny an'le parlementaire andiniana ny LFI ary mampalahelo fa misy omba boaka za miteny hoe zay efa mainka andany an'ity fa zao ianareo mbola ty any aoety mody any an-trano vakio aiza nisy an'izany tonga de resaka pasoara fotsiny ao zany de hoe andao ty lanina de lanina ary le teti-bola mpanjakana lasitra le LFI lany le izy inona am'izay zavatra ny entiny io tsy mifanitsy amin'ilay réalité io de mila manao tsika zany an'izay zavatra rehetra zay mila manao LFR tsika nitsina le teti-bola mpanjakana satria avo loatra zareo tsy manaoko zay nge mazoto anao zany zay nge ny antsonana ivory manomboka amin'ny volana me tapitra ihany ny impolo andro misy tsy nisy zay ny tenako hoe ambony mantsy le sorabola raha nyresaka an'le LFI tsika na isaka département lasa nanahirana kely mandeha ihany tsika fidélera zarapera jirama anisan'ny adihevitra raha ihany koa izy ty ny fampiresahantsika moa ary mifandraika moa zavatra iainana amin'izao fotoana zao tsika ngamba tsy de tena hitra any amina adihevitra mampidina ny amin'ny hoe resaka papango sy ny sala am'izany fa ny zavatra misy de hoe hatrany amina 3353 millions ariary ihany ny trosan'ny jirama milliard ny trosan'ny jirama zay nambara sy nampifantarina ny vahoaka malagasy marina ekena fa nisy ny projet zay noentin'ny fanjakana fa androany zany tena resaka tairataira hoe ahoana ny azahoany malagasy ny marina momba amin'ity jirama ty napasiah kely ihany ny fampanantenana amin'ny 400 mégawatt tany amin'ny fampelezan-kevitra fa ny tsika le iainana androany mihitsiny misy fotoana ihany koa ny filoha nitondra ny adihevitra ny any amin'ireo tany malagasy izay misitraka an'izany herinaratra na vokatra vokary ny orinasa jirama zany Fidèle Zarapera ahoana re no mety ho fanazavana ho entinao makasika azy io zao aloha zavatra mila fantatry ny olona zany rehefa miresaka tsika jirama sanatria tsy hoe jirama lavaka hatramin'izay fa nisy fotoana na lavaka an'io tonga teo amin'ny fitondrana président Marc Ravalomanana dia nanarina ny fitantanana ny orinasa jirama nandritra ny fitantanan'ny président Marc Ravalomanana dia bénéficiaire ny
jirama pozitiva zany ny bilan tamin'ny tantanany président Marc Ravalomanana bilan jirama fa voaniditra ny teteza mita kaloha fa tamin'ny fitondrany Marc Ravalomanana ny voambolana hoe délestage koa anaty fontaine kely iny le délestage zany zao fandeha an'le izy misy karazany roa io misy izy io avy amin'ny resaka teknika fa misy le izy tena hoe tsy fampiny ny vola kirakira n'ilay orinasa mihitsy no miteraka anazy hoe tsy manana gasoil tsika fa manao réquisition sisa ohatr'izay zany na hoe tsy tafavoaka mihitsy le izy na misy andry simba de reny zany mpanana teknika ohatr'izay de zao ny zavatra mitranga le jirama rehefa niditry reto le mpamatsy herinaratra tsy miankiny reto reo lekilek rehetrarehetra reo zany de inona zavatra nitranga mividy lafo le jirama de mivarotra fa tiantoka tamin'ny tantana président Marc Ravalomanana positif hoa le bilan jirama dikan'izay zany na mitrosa zany le jirama voaverin'lay fampidonana an'le jirama le trosany indraminy ohatra hoe mitrosa ray tapitisy izy fa rehefa mandeha fampidonana an'le jirama mandeha ny ty ny vidin'ny herinaratra ty fandanina sisa mahazo izy telo tapitrisa bénéficiaire andresanao teo bénéficiaire zany satria voaveriny le ray tapitrisa nitrosainy de mbola manana tombony roa tapitrisa izy zay zany le hoe positif le bilan de niditra am'izay tetezamita ozy ianao fa tapaka kely izy ty tetezamita kosa voan'ny tantana le matoany rajoelina de tonga de mihiba 81 milliards d'ariary ny résultat avant impôt an'ny jirama zay zany ny résultat n'ilay fampidonana ny jirama tonga de mihiba 2.4 milliards ariary eo angely mahatonga l'izy hoe le fomba fitantanana mihitsy rehefa mahay mitantana ianao ny bilanao positif fa rehefa tsy mahay ianao ny bilanao négatif de nanomboka teo no nivoaka am'izay le hoe omena subvention jirama ny fanjakana no manao subvention ampidonana ny jirama isa moa mpanjifa ny jirama lehibe indrindra ny administration inge reny ministera reny resaka orinasa-panjakana reny ange ny tena manjifa ny jirama mihoatra lavitra ny hoe itsika mpanjifa tsotra kanefa reny sampandra-panjakana izay mampiasa herinaratra jirama reny tsy mandovola de eo am'izay zany no mipetraka le izy hoe le fanjakana manao subvention le jirama lasa trosa-panjakana le izy satria le jirama tsy mahavelo tena tsonka de miditra le fanjakana zany manampy de mihiba de nitrosa tafakatra izy le ntenena teo hoe 3 milliards 353 milliards d'ariary 3.353 milliards d'ariary zay nitrosany jirama de rehefa manao bilan ny jirama avy amin'ny fampiasana an'ireo rehetrarehetra ireo zany mihiba 666 le taremarika koa aloha enjana 2022 mihiba 666 milliards ariary zay zany lay bilan le jirama mihiba 666 nefa averiam positif tariam président Marc Ravalomanana androany le jirama tam 2022 le jirama zany tapitra ny 2022 moins 666 milliards d'ariary ahoana moa ny anarenanao zany de miteny le président hoe za anome 1400 milliards iny tamin'izy desaka taminareo 1400 milliards fa le trosany ato mbola miavosa be 3353 milliards d'ariary nitrosy zay ny fampidonana an'le jirama nefa fa mihiba hitanao am'izay le izy hoe tena grave be nge le vesatra mahazo an'le jirama androany inona ny tena fototr'olana tsy le olana fototr'olana zay ka le fournisseur sisa misy mifournira électricité nge avy aty ivelany fa tsy jirama reo lekilek reo zay vidiny jirama ariary folo ohatra de amidiny ariary 10 ohatra zay teneniko zay de misy fatiantoka ariary 10 zany eo de normal le anao raha ohatra ka ho pertako tsy mpamokatra tsony fa mividy lava anao de mivarotra perta zany sao de fa antony
mbola hoe misy tsy hita misy manodina ny produit jirama zany de efa miteraka faty antoka daholo. Ny fanjakana tsy mandoa miteraka faty antoka daholo. Ny administration keo an tena isan'ny mpanjify efa tsisy mandoa izy de mauvais payeur izy de mifatratra ary amin'ilay comptabilité-n'le jirama. Ka raha miresaka fanarena antsika fitantanana ve sa olombelona ve sa rafitra fidèle raha zarapera olona roa samy hafa kely no nitatana de efa miova le jirama. Président Marc Valmana hoany tonga teo amin'ny toerana de niova le jirama. Izy zany tokony atao tonga eo amin'ny toerana mba hahatsara le jirama. Tsaranareo mamaly anazy. Olona zany ka olombelona zany ny rafitra zany ange misy mibaiko manome toromarika mijery hevitra fa reto zany tsy manan-kevitra tsy mahay mibaiko fa mibotsibotsina fotsiny de midiadiaka de io aina io makatsy makary ampidirina taolo zanak'arabavy zao de olona tsy mahay io de eo de tonga mitady de tonga ministre de mividy tôbila ho an'ny ministre ny jirama franc symbolique farimony alana le ministre de tonga rety ministre mena telo herinandro ray ianao nitatsika ny telo herinandro ty ministre ty za mieritreritra zany mahatonga le président teny hoe mena telo herinandro izy de satria misy le 100 millions de dollars tonga zay de io zany mety mampivoan'le izy na hoe mety mba manome assurance koa satria andray an'le lalaonosy de hoe afaka telo herinandro io ka effet d'annonce tsika zao mahita aloha de mbola hoe papango miandrotsika fa vita ambe folo andro sisa miala amin'ny androany miandrotsika gasikara zay aloha le jirama androany tsika zay tsy afaka miblame an'le mpiasan'ny jirama mihitsy fa fitantanana io mila pragmatika ny olona mitatana inge ny problème am'reto mpitatana reto indreo a ny dedaka ny lasaloha be loatra le dedakisme de mifandokandoka de fampitsetsetra eo de mipisilelaka manao mafy mihitsy tsy mila kiwisy baranina ntsony ianao fisilelaka fotsiny tonga de mangirana be ny kiraro ary eo manodidina eo milaza fa manam-pahaizana daholo milaza fa enjana daholo ny résultat zéro izy zany andeha omenao tsiny de hoe ny mpanohitra indray no miteny hoe zao de ny na de averiko foana zay teniko zay hoe mitombo ny laharany aty amin'ny fanoherana androany tsy adala koa reo olona reo nefa de mieritreritra fa zany président ajo andreny anarivelo zany de tsy olona afaka andinika tamin'ny fiarahana tao anatiny tao de mahita hoe misitasitaka amin'ny mety tsy io rery fenao zay mahita zany fa zany Jean-Jacques Rabenirina zany de olona tsy afaka mba manao analyse fahalalana tsotsotra ny olona ne tsy mampifangaro batata sy vomanga ny sy ny balazo ny olona manavaka an'izany ty vomanga ty mangazo ina ry fidèle raha zarapera tsy azo oarana na hoe tsy azo edikevitra ihany koa ny raharaha mahakasika ny baccalauréat aloha raha roto kely satria io maraina io mbola misy ny famerenana zany taranja histogéo reny ny zavatra nisy reny ny zavatra nitragy ianao moa teo ny teny hoe hatramin'ny filohan'ny république aza niakatra plateau mihitsiny raha ohatra ka fitiniko le izy ny mampalahelo ny zanaka gasy tena totsika hoe sady manitra sahirana no mbola manala baka amin'ny ataontsika hoe labozia de avy eo indray raha sindratara ny fandehanana mody dia endahan'ny olona zany fa neniny mahita tao sy ny manan-katao de maka nationalité moa de alefany any andafy ny zanany fa hoan'ny gasy de zany ny zavatra iainany anatin'izay tontolo ny fanabeazan'izay sy ny fampianarana misy taratasy ny sokatra zay androany miodina tao anatin'ny tambajotra-tserasera tao le izy hoan'ireo zanaka ndre matofoloha reo zany le soratra za isan'ny namaky an'le izy fa za tsy namaky an'le izy alantena fa mivakiko tao anatin'ny telefonako zany hampieritreretana le izy tena ngeza be hoe marina ozy izy le lahatsoratra zany fa ianareo izy telo dazany tsy ny safidy hoe aizinareo no teraka tsy ny safidy no ray aman-dreninareo nareo fa mety ny anjara sy ny lahatra de zanaka président nareo androany ary le président dia io no laharana voalohany eto amin'ny firenena afaka manapaka amin'ny zavatra rehetrarehetra io président zay ray anareo de faran'izay ty zanaka mavita manao sacrifice mihitsy manariny zo-pirenena honono ny fitiavan-janaka araka zavatra teneny mba samy teno an'izany daholo ny ray mpianakaviana rehetra fa tsy manana an'izay privilège zay
noho ny fitiavan-janaka fa ny sasany aza dia hoe zara misakafo no mandeha mianatra ny fianarana tsy zarizary ny fitaovana tsy ampy ny sekoly anarana ndraindray tsisy w tsisy zay zany le fianarana zanaka malagasy dia ozy izy le latsoratra ary amin'ny farany ary hoe zay tsy maniry anareo hiala amin'izany toerana misy anareo zany hoe dia lasa hitovy amin'ny zanaka malagasy mianatra amina sekoly tsisy w na andeha sakafo andeha hianatra nefa sakafo kapakibo zarana amin'ny sakafo mandeha tongotra sisa fa ianareo fa amin'ny anjara toerana misy anareo fa mba angatahana dia ity hoe mba miresahanareo amin'le dadanareo ary jereo anaty masiny mihitsy izy tena mifanatrika nareo miresaka dia hoe dada ianao dia tena ray mendrika ray formidable ho anay ny zanakao fa moa ve ianao dia ray mendrika ray sahaza koa ho an'le voaka malagasy zay zany le conclusion an'le lahatsoratra mandinika dia hoe raha ohatra ka zaza tsy nafantatra ny toedra raha politika teto an-tanindrazana izy dia mety sany mametraka an'izany any amin'le dadany zaza moa ndraindray io miteniteny zavatra tsy eritreretin'ny olodehibe io ary zaza reo kosa dia niaina politika teto niaina tamin'ny 2009 reo niaina tamin'le 2013 donc mahay politika zany reo zaza reo ary manaraka ny vaovao rehetrarehetra fantany réalité donc izy tsy ametraka an'izany amin'izay satria fantany androany ny toerana misy an'le dadany hoe sahirany io dadany io androany fa ntytsika tenena kosa dia ity lay président satria mihinao fa ho tonga any aminy zay latsoratra zay miodikodinao kisakisaka sy migorisagorisa ao anatin'ny tambajorotserasera ao zay dia mety tafapakany aminy any ny tokony andray fanapa-kevitra hoe move za zany dia tena ray mendrika tokoa an'ity voaka malagasy ty ary raha fanabiazana no resahana tena be azoko ohatra ny fanabiazana omeko an'le zanako hoe ny zanaka malagasy zay zany miay azy marina fa tsy ray niteraka ray raha amiko reo zanaka voaka malagasy reo fa za dia ray mpiahan'reo vitako ve ny atitiko amin'ny maray mpiahana ho an'ny tanora malagasy eo amin'ny lafa mifanabiazana nampanantenaka io président io gasikara hoe analana mivesatra indray aman-dreny dia tsy mandoha vola miditra an-tsekoly any amin'ny sekolim-panjakana fa nikorotana ambony ambany sekolim-panjakana tena nikorotana ambony ambany satria naniny nanakorotana ny sehatra ny fanabiazana ny fanapa-kevitra andraisin'le président nefa ianao ray mpia ny fanabiazana n'le zanaka malagasy rehetrarehetra ohatra ny ahinao ny zanakao mba te ohatra zany koa io voaka malagasy rehetrarehetra hoe mba zaza mianatra tonga hatramin'ny farany na dia atao ary eto Madagasikara ihany so mahavita amin'ny fianarana hatramin'ny farany zany mba fanirindray aman-dreny gasy fa manome an'izany anjara tandrify zany le voaka malagasy hoe le président nomeny an'izay ve le zanaka malagasy amin'ny sehatra ny fampianarana dia rehefa tonga le zavatra mitranga dia izy no miteny hoe tsy ekeko anala fanadinana ny ivelan'ny trano any ala trano ny tanora malagasy tsy azoko ekeny zany fa inona ny natonga an'izany nieritreretinao ve mialohan'le fitaom-panadina ny sekoly eto Madagasikara ve mba ampy ny fanazavana azy tsara io izakay nandray fanapa-kevitra hoe ataovy amin'ny tolakandro amin'ny efatra ny famerenana n'le lazadiny le fanjakana filan-kevitra ministre ve dia mandray fanapa-kevitra dia hoe mahazo bonus examen aty fa tsy resaka loto tinge tsy resaka filokana ka isy bonus examen fanadinana voaka ny fanjakana Andry Rajoelina ao anaty filan-kevitra ministre soratra zany mahazo bonus le mpianatra tao anaty ty fitonana Andry Rajoelina ty no nahitantsika an'izany hoe fanadirana baccalauréat mikorotandavo zany dia maninona ny tsy nakalesona re efa nisy ange io tamin'ny 2019 dia tokony tsy miverina ntsony zany io fa maninona le izy mbola miverina fa ianao zany tsy makalesona tsy nataona ovaindohan-drarany fanabiazana zay zavatra zay anapiko an'le fanontaniany Gasikara tary aloha tary satria mety hoe misy zavatra voadingako kely tao anaty hoe inona zany tokony ho lara-pamena ozy izy Gasikara dia izy zany tsy hainy ty fanjakana ty mametraka ny lara-pamena dia hoe inona aloha le malagasy le malagasy ange tatsany akabiazany dia raha metraka lara-pamena zay ianao dia inona tontolo ny fambolena fiompiana le any ambanivohitra zay no zavatra miteraka arena miteraka asa an'le voaka malagasy maro anisa ty fanjakana malagasy ty ny zavatra nataony dia manafatra vary amina anjatonjatony taoniny isaka izay mahatsiaro
tafakatra trany amin'ny 700 000 tonnes ny vary afaran'le fitondrapatsakana malagasy anatin'ny herintaona tsy manome lanja ny tatsasy ny famboleny ianao ny fiompiana dikan'izay le lahara-pamehanao mihitsy ny tsizy tsy mifandraiky amin'ilay fitadiavana sy fameloma-tena le voaka malagasy ny azy mifototra any amin'ny fambolena izy any amin'ny fiompiana izy de atoseo makany izy de ny fanabeazana omena le zanaka malagasy zany de hoe tokony ifanatsahana amin'ireny firenena mamokatra ny ivelany reny tsika ny olona nge ny olona mandeha mampolika ingénieur mivoaka avy any amina sapam-piofanana natokana ho an'ny fambolena sy ny fiompiana manao fikarohana zany ny tatsahan'ny olona fany atsika ny zaza mianatra tsy mandeha mampoly any zaza tsy nianatra ny lasa mandeha mampoly satria manina le politika le fanjakana am'le fambolena mihitsy tsy mitoetra araka ny tokony izy de zay zavatra zay le mahavoala izy hoe satria tsy manana zay lahara-pahamehana zay de zay mitovy am'izay koa io tsy nanana lahara-pahamehana ny fanabeazana le zaza malagasy le fitondram-panjakana de rehefa mitranga ny olana may volitratra de tsy mahafantatra ny tokony atao tsy hoe filohan'ny république zany ianao misy 1000 façon anehoanao fa solidaire am'le olona ny zavatra ataon'ny olona amin'napolina zay nao fa ianao naniraka azy za mako naniraka ny olona hitatotra n'le mpianatra ta ianao ahoana naniraka ny olona ary namoaka ny fiaraniko ny rahanao ahoana ny polisy nandrasana taminao ary tsy tonga tsy nisy polisy tany am'le lalana nandehanan'ny olona nisy nanentaka de lazaina ndray fa hoe izy ndray koa nanao an'iny very ny convocation very ny zay ka ny polisy zay eo ambany fifehezanao miantso an'le ministre de apartao reo tsy vitanao satria manino tsy miprévoir ianao lasora zao be ny tanàna ny lasora tonga de vo hoe hoariva io bus ny lasora rehetrarehetra ananovana raiky izy tonga de teo daholo azo atao nge zany be ny tanàna ary mahavita an'izany androany zao androany marena misy miteny am'le lazadina le naveriny iny de hoe mbola nalefa whatsapp ndray nge le izy tany amin'ny chef de centre tonga zany gasikara de gaga avy anao ravera mbola nisy nahita ndray le izy de aka zaiko le chef de centre ndray zany manao any impression de ay zany anaovany ininy any amin'ny toerana tsisy whatsapp zany de ahoany tsisy tambajotra tsisy herinaratra ampalahelo le izy fa le politika mifanabeazana tsy mipetraka araka ny tokony izy de za ho maheno hoe resaka kapa manahirana tany 8 milliards d'ariary mitovy am'lay vidin'le bonbon ndray hoe le resaka kapa 8 milliards d'ariary io tokony misy bien koa mamakafaka manao fanadidina amin'io mbola ministère fanabeazam-pirenena ndray zany hoe ay zany le kapa zany kapana 8 milliards d'ariary zany gasikara paritaka eraky vazatany zany ay zary reo kapa reo le mangarahara moa de ohatra zay koa ny le bonbon iny de mitovy am'le CVO koa zany hoe raha CVO zany 7 milliards safiry koa isa 7 millions davanga zany fotsy de fa mameno tanàna tsy hitanao io fa ny chiffre atao mipopoka montant mipopoka bonbon nge bonbon cigarette nge zay le problème tam'ireny de le sorona fotsiny le ministre de mangiginany le izy de tsisy resaka hoe aiza zao le izy tsy hitanao ny toiny androany ianao tsy mahita an'izany io fanabeazam-pirenena io zany indroa misy resaka 8 milliards ao tsy mazava de voasaritsarina fotsiny ale izy de mangigina fotsiny de mitohy ohatrany daholo misy scandale be da be écran plat mandeha koa zao ny resaka hoe caméra ndray koa ao amin'ny knapse caméra mandeha amina 500 millions efa am'izay caméra anakefatra de ny olona nanao siniany zany mampieritreritra anao tsy le tompona ndraikitra voalova mpan'olo-tsaina hoe vadina ministre aitsika oentina makaiza le fire zany hoe be da be zany zavatra mikorotana ao anatin'le izy de tsy voafeh de ohatran'izay de nrantsika zany miteny hoe andray lalaon'ny nosy ty firenentsika ty examen baccalauréat tsy vita anareo miorganiser anazy ka maika efa lalaon'ny nosy le tompotopona raikitra amin'ny lalaon'ny nosy iezaka foana izy mba tsisy ny tombo-sy ala amin'ny faritra ato amin'ny ranomasina zany de io mena Madagasikara de andao atao foana le izy any Madagasikara fa lay lentan'lay fikarakarantsika ny lalaon'ny nosy io raha malala io fa tsy lasa lavitra baccalauréat ary manahira anazy zao mikarakara anazy maika avy fa io je désile le mana zany fidèle zany isa mana fa ho afa baraka amin'io tsika ina ny tolo-kevitra hoentinao antsanonaro ve sa ka allo izy anao satria mako raha ohatra ka mety tolo-kevitra de hoe misy fitezitra ndray hoe azo mena sy papy izy izy anao de hitatsika eo atsika tonga de miteny hoe io anala baraka atsika io nefa tsy maintsy omen'ny olona atsika satria sarotra raha mbola hitady toerana hafa ndray izy le fotoana mandeha fitsika ho azy zany baccalauréat manahirana atsika karakara anazy
misy mpanohitra eo aniva fahanerana miantso ny fametrapelan'ny ny gouvernemanta mikevitra an'izay hoe Fidèle Razarapera manoloana an'izay tranga rehetrarehetra ny tantaraina rehetrarehetra zay le izy ane tsy zay fotsiny ary tsy hoe fametrapelan'ny fa hoe misy fiaraha-mitatana mihitsy tokony andeha rehetrarehetra de za zany mametraka hoe ny problème tsy le fiaraha-mitatana problème tsy CENI problème tsy HCC azonao tsy any le problème fa ny problème de hoe solidarité atsika manoloana ny zavatra anankiray hita fa tsy mety zay ny problème androany tsika malagasy rena zany mahita hoe tsy izy tsony io de maninona tsika ny tsy afaka miaraka na me ohatra anao nge za teo raha midina eny amin'ny kanja telo amby folo meo reto olona efatra politika reto mafana be reto de ohatra zay hoana sary ivoaka de ray sary etsaina hoe reo olona reo no mitambatra anankiray aloha fotsiny androany zay raha anao antso reo mbola mety isy hanampy de mbola mila gouvernemanta fiara-mitatana ve tsy efa tapitra treo ny Andriamanitra Andro Rajoelina reo ny tafikambana zay mahatonga na miteny hoe ny fitambaran'ireo ny zava-dehibe hoe reo rehetra zay matsapa fa tsy izy tsony zao fanjakan'izao ny ray aman-dreny ny mpianatra ny rehetrarehetra ny olona mpampiasa jio io olona rehetra menimenina androany io rehefa matsapa rehetrarehetra hoe tsy mety tsony io de mitambatra de tsy mila hoe andao ovana le gouvernemanta andao hoe satria raha vao miteny ianao manova gouvernemanta de mbola mametraka anazy amin'ny toerana zany dikan'izany gasikara mbola omenao lanja ndray zany hoe isy président de anendrolona avy ety amin'ny fanoherana sa anendrolona avy fa raha ohatra ka le olona rehetra raha tsy miteny hoe mpanohitra satria ne azo indray nanarivelo président ny même Marie Citendra de Nasoloneko zay président ny miavatory ry député rehetrarehetra miaraka amreo ary mbola misy député hafa koa ary ohatra hoe député Brunel Razafitsendrova fa ohatra zany koa zao fa ianao ilatsaka président raha zany ve miaraka anankiray ndray mandeha de mbola misy any Rajoelina eto matoky ve gasikara tsy mitambatra inona tiana ho atongavana amle hoe miaraka fividianana ve sa manontany raha zany ve ho mitambatra de mbola misy any Rajoelina ve zay fotsiny angely fantaniko e de samby mamaly ka le situation misy makasitsika tsy nareo zao anisy mitaki ny antokotiko Madagasikara hoe ataovy le fividianana isakila ndray misy mpanohatra miteny ka ny lalam-pividianana ny tokotany CENI HCC tsy mbola misy lamy zany ahoana zany rehetrarehetra any arina lay fitambarana daholo zany zavatra teneny gasikara fa raha nanapa-kevitra ndray mandeha reo hoe bon androany tsika miaraka tao hitambatra de mieritreritra hoe gasikara fa tsy makany arinany zany ny olona tiako officialisena kely miantso nitambarana ve Fidèle Razarapera miantso ka tena miantso mihitsy aho hoe reo rehetrarehetra reo olobe politika reo any amin'ny fanoherana any misy rôla ratsiraka lehibe nantoko zany eo aho tsika vao mampitra aho za hoe député Brunel Razafitsendrova manana eritreretra ilatsaka koa zany trofokany mbola miampy any président ny MMA miampy any miavatory miampy reo député miaraka aminy miampy député ty amin'ny atokotiko Madagasikara miampy président Marc Ravalomanana miampy président Rajoelina Mampena sy ny olona zay nomba anazy sary rehetra zany no mitambatra ry de tsisy iaino tsy mihino gasikara inona ny verinao fa sakana nefa tsy mbola mampitambatra anao sa miady samy teo lohany daholo satria zany ihany koa ny resaka mandeha mbola misy ina moa ty mbola misy tendrimpo tsy mba namana kely mila fandeferana io gasikara io ohatra le hitanao rehefa misy accident mitranga amin'ny lalam-pirenena faharoa de mitohana anao avy any Beforona any tonga atratia akaiky ny Moramanga ty mihitsy aty akaiky ny anina ty mihitsy ty lavitra be ty rina le misy camion tsy valana misy camion tsy valana any de inona ny mahavahany iny olana iny na eo amin'le esa eo ohatra misy accident de inona ny mahavahany iny olana iny fandeferana mila manaiky ny rehetra zany ny fandefitra de hoe reto aloha ny alefa de avy eo ireto de manaraky reto de ireto de mivazy fitoana fa raha vao misy tsy mandefitra anankiray fotsiny ao de misy manaraky iny tsy fandeferana iny roa andro nareo matory eo tonga de andana mitady sakafo de mameloma afo ripaka hatramin'ny fary sy ny akondron'ny olona eo manodidina tsisy lany daholo satria manino tsisy fandeferana de ohatra zay io ono Fidèle ho an'ny Mangarara afaka mba teninao ve zay tendrimpotsy malama zay iza siza le fandeferana zay ka zay le tendrimpotsy malama tsy ampy fandeferana tsika eny fa iza siza amle fanoheran'ireo reo olobe politika daholo reo e anjara ny mahafantatra hoe za ve tokony mandefitra atraiza za ve manana riziki mihoatra amin'ity olona ray ty raha ohatra ke latsaka président atraiza ny riziko
samy mahafantatra ny lanjany ny olona ray mpanao politika de iny lanjanao iny zany fandeferana anao ohatran'izay izy hoe bon raha za zany tokony mbola eto aloha za ty zany tokony hoe raha tiany alefa de afaka na hoe zao ny atao de maketo aloha tsika miaraka maketo fotsiny aloha vity ty dingana ray ty de eo ndray tsika mieritreritra ny dingana manaraka zany ange le fandeferany mila manaiky mifampiaino mila manaiky mifandresy lahatra hoe andao tsy ny hevitro rery ny ampanjakainy démocratie interne zany raha ao anatin'ny antoko fa andao samy mifampiaino daholo ny rehetrarehetra de zay fandeferana zay no mitondra any amin'ny fahombiazana Fidèle Lazarapera za tonga de mieritreritra lavitra be satria fa miresaka politika ihany tsika mandeha ihany koa fotoana politika fifandresen-dahatra raha tena ho avy tokoa ny fifidianana mety azo heverina ve nisiny zany atao hoe candidat unique zany ho an'ny mpanohitra na ny fanoherana rehetra zany manoloana n'io le fitodralan-kehitriny io satria zay resaka ao zay mbola ty alobelo fa rehefa tonga mihitsy ndray ny fifidianana afana mandresy an'izany fitondrana rajoely zany satria ny pomba ny fanjakana de miteny vo tsy mitambatra ny fanoherana rofina amin'ny sobika nisy 0% miainga eo fa ty na premier tour ary ty de mety olaninay gasikara vensoa ny safidy no mamaritra ny anjara tadidio zay anisan'ny slogan anao zay tamin'ny anao nirosaka arakaraka safidinao no mamaritra ny anjaranao rehefa diso safidy ianao de barakay zay mahavoatsika matetika dika zay zany mila mahay misafidy tsika ao anatin'izy hoe hiaraka ve sa hisaraka safidy daholo zany zay ke mahatonga raha miteny hoe lay fatra-pandeferana ananany tsirairay mila mitoetra tsara de mila manam-pinoana koa problème gasy kely finoana miresaka amina tanora ianao zao na miresaka amina rem-pianakaviana na miresaka fifidiana ianao de inona zavatra tenenao gasikara ka izy anke angalatra maninona ny finoana zany ny resiny ratsy alatra zany anke ratsy asa maizina de ianao nefa manaiky resiny zany asa ratsy zany hoe manaiky ho resy mifangalarana ianao mbola tsy mandeha koa le zavatra de efa resy ara-panahy ianao hoe ekeko ny fangalarana nefa fangalarana zany zava-dratsy ianao kristianina fa maninona anao raha mampitoetra tsara amin'ny finoana hoe tsisy zavatra tsy vita amin'ny finoana na anakisaka ny tendrombohatra ary vo makario rehefa miorina tsara amin'ny finoana noho izany tsika gasy kristianina mila manam-pinoana foana aloha tena mila miorina mihitsy masiny ty tandrazany ty tsy azo ny olona vira zange gasikara fensoa tena mametraka mihitsy izy hoe fadisona be vavana taon'Andriamantoandra Rajoela teo amin'ny politika nitenena ny tany atsimo teo amin'le toerana zay nitenenany mihitsy hoe zatsy ianao politika etsony raha tsy vita lalam-pirenena fahatelo amby folo grave be le toerana nitenenany de io zavatra hitatsika misadodadoda androany io vokatry ny zavatra teneny iny ozy ny eritreritro hoy za ho zay fa ny hafa mety tsy mietreritra an'izany fa hoe ity président ty ny teny teto amin'ity toerana ty manahiranao de io mahatonga le zavatra rehetra compliqué de sahirana am'izay de miady atrano le fomban'Andriamantoandra Rajoela de miady atrano ambony ambany mihitsy fa zany hoe tsy hitatsika miseho masoandro le izy de ohatrany hoe tsy misy fa miady atrano reo ny ministra tsy mity solombavam-bahoaka leo ministra ny are tsy miseho amilay de mifanebaka tsy lera somary mitsindripaingotra maivamaivana eny hitanao taratra ange zany rehetra zany miady atrano reo de zay mahatonga ny am'teny hoe tokony manam-pinoana mihitsy le voaka malagasy rehetra satria rava amin'ny fanjakana miady atrano ianarany matoa Fidèle Lazarapera nanao fanambarana mezinesina ny filohan'ny antoko tiako Madagasikara fa iray amin'ireo candidat nadrisan'ny congressinareo tetsy Atsimorano midika aloha ve zany fa cautionné sahady amin'ny fifidianana ho avy eo ny filazany fa ho candidat ny tiako Madagasikara mbola tsy ary ny teny mihitsy hoe tsy vonina ndray anjara amina fifidianana inona fa ninona règle de jeu zay le tonoko zay zavatra zay fa nyteneniko any Gasikara foana ozy aho hoe olombelona ho za zany raha resaka rafitra zany de za apetrako foana fa olombelona ny ao anatina rafitra fa anjaran'le vahoaka malagasy mpifidy no mampiseho amin'io rafitra io hoe ity safidinay tamin'ny roa sy roa arivo nisy zany hoe komity miaro safidim-bahoaka zany KMSB inona ny asan'izany niaro ny voka-pifidianana na de nanao letrezana ary ny amirany dideratsiraka nentina nitsokana nakany amantasoa
ny voka-pifidianana fa rehefa nijoro ny olona tena hoe zay miaro nisafidina io vita kabary vita service sy voaka mihitsy ny amiral dideratsira amiral dideratsira zany amiral lehibe any tafika ary izy de isan'ny maramila enjana rehefa miteny le vahoaka malagasy hoe tapitra ny aminao amiraly tapitra io miakatra ny soratra de ohatr'izay koa ty zavatra misy ty kasikara aza mevanina ny voka-dratsy ny fanadina mpanjakana teo iny ny fanadinana amin'ny CSE tany de fanadinana kitoto daholo baccalauréat problème fijaliana ny andray aman-dreny mpianatra sy ny mpianatra ny tsisy jiro tratra ny délestage ny rehetrarehetra ny tsisy taxi ny tsisy fandrimpalemana voentaka ny examen polisy aiza koa misy an'izany hoe razafindrasonina atao batisa razafindraketaka ny lasany an-danitra manahiranao zany olona tsy manao fanadinana tsoratra afa-panadinana ny nanao tsy afaka avy eo le tsy nanao fanadinana tsoratra nampanaovina oral mbola afaka ndray ny afaka tamin'ny écrit nanao oral tsy afaka de mba rariny ve zany fanjakana inona noatra zany firenena inona noatra zany de hoe mieritreritra fa tsy lonilony sy likiliky daholo raha mandrehan'ny mpianatra manoloana an'izany rehetrrehetra za moa ny teny hoe raha tsy mandray andraikitra ny bianko sy ny fitondram-panjakana andro rajoela manoloana izy tsy nidina nanao déclaration tamin'ny polisy io nangina mihitsy izy fa taty amin'ny teraty am'izay izy mivatavatra nidina taty ambany taty mivatavata avy any hoe taitra tampoka trany taitra n'olona tsy mba taitra reny mamaky takotra avy any de oroto fa za de ny teny zafady kosa fa raha mba ny olona toanako ny lasa mitondra firenena ilay mpiadina zay fantako ny anarany satria manana an'le listra fa tsy nanao écrit fa afaka écrit ary mbola nanao oral ka afaka ary mety ho lasa polisy raha ohatra ka tsy mandray andraikitra ny bianko sy ny fanjakana zafady tsy andefitra am'izany ary tena merimberina am'izay tompona andraikitra hoe esory aloha ty olo ty fa tsy mendriky no polisy ty asevo miverina manao fanadinana fa raha afaka izy am'izay ton'izay de okey fa raha ohatra kosa zay ny ahafahany de avy eo izy ny polisy eny andarana hitsotsoka anao sy ohatran'izany hoe kosy na polisy anazy aloha tsy mazava dikan'izay tsy mendrika no polisy tsy anakan'izany dikan'izay manana didy aloha le fanjakana manoloana an'izany fa raha ohatra ka tsy mavita ny didiny le fanjakana de izy tsika hoe ingane isy ny fiovana ingane hoto nofonofo mivoaka malagasy rehetra androany ny akabeazana indrindra fa ny aty amin'ny fanoerana hoe tapitra amin'ity mandat 2023 ty ny andro rajoelona de babay farany anisan'ny mitsipaka amin'izany atao hoe tetezambita zany Fidèle Razarapera efa verimbery koa fanane le antony mila matoky tena ho le mpanao politika le tetezambita ho an'olona tsy matoky teny na hoe za zany mametraka foana hoe ho an'ny frantsay eo zany tena tokony ahitana fa tena naman'ny firenena malagasy tsy namany voaka malagasy naman'le firenena malagasy tokoa le firenena frantsay manoloana n'ity olona frantsay ity zay tsy afaka nandata ao amin'ny zavatra natao taminareo zay tsy afaka nandata misy angeo izy le décret dika zay rehefa misy le décret marina zany le izy fa nitsotra am'le voaka malagasy ny tsy ataony de malala ny frantsay satria ny frantsay nanome anazy an'io nangatahany io na 20 centimetatra io nangatahanao io 20 centimetatra io tsy zay hoe tsy tokony angina manoloana an'izany le fanjakana frantsay anao silence complice tsy manina fa anay io de alohany azafady zao ny mampaleo tena nyty firenena malagasy ty efa tsy nanao an'izay nanao tamin'ny 2014 tamin'ny 2018 2019 de am'izao fotoana zao ataovy am'izay le izy tonga fotoana zany satria efa vaky ambatolampo izy de mila mametraka zany le fanjakana frantsay hoe enao raha tena teratany frantsay mendrika de tsy manala baraka an'la frantsa aky afrika satria enao zany ny filoha voalohany zanatany frantsay la raha ny lalàna ao anatin'le firenena manao le trezana ao anatin'izany manala baraka an'la frantsay zany dikan'izay zany raha ohatra tsika mazakazaka ny am'le tetezamita zany de ohatrany hoe manome rariny an'izany le tetezamita ny raha vao mbola misy andro rajoelona de tsy mety tsika ary miteny teny tsy azoko am'le olona mety metraka tetezamita
hoe izy efa tsy tokony baiko maramila tsony, izy efa tsy tokony anao alena amin'ny 20 vola ko manino saina mitarika teteza mity. Rehefa tsy tokony baiko teny amin'ny fibaikona 10 alin-datsony izy tamin'ny 20 volana jona, efa tsy miendrika anazy koa zany mitarika an'izany teteza mity zany dia aza mena an'izany izy. Faranina le mandat dia vita tapitra miakatra ny soratra. Zay mahatonga ana amin'ny teny fotsiny hoe raha vao solidaire ny olona rehetra dia mifarana eo nge mandany any Rajoelina. Eny ary amarana ny fandarantsika tokony mama fotsiny tokotiko Madagasikara raha ohatra ka satria tsy mipiry mahazo an'izany fidèle Razara Piry zany a. Zary ty efa roa taona teoriana vao mahazo anao ahoana no mety ho fahitanao any hoavy ny atokotiko Madagasikara satria na tiana na tsy tiana andro ray andro a tsy maintsy hoavy ny fotoana hoe tsy maintsy hisy ny atao hoe fanilo mepita zany ho an'ny filoha Ravalomanana Marika tokoa. Ny antokotiko Madagasikara ny antoko isan'ireo atao hoe antoko manaraka ny fitsipika amin'ny fehany antoko. Manana foibe. Zay aloha magnantoko ny antoko mila misy foibe io antoko fa rehefa tsisy foibe zany dia tsy antoko. Io foibe io manofana. Pikatroka politika. Mampianatra ho an'ireo hiatrika fifidianana. Manofana. Ho an'ireo hikarakara ny fanaraha-maso fifidianana. Ny ompana solotena ao anatin'ny birao fantatsambato sisisisi mampianatra zany le antoko. Antoko miaina zany. Ny antokotiko Madagasikara manana olom-boafidy amin'ny ambaratonga rehetra akoatra ny filoham-pirenena. Manana sombamboaka izy manana ben'ny tanàna izy manana mpanotsy ny tanàna. Fa tsy nandray anjara izy tamin'ny olona. Fa raha nandray anjara izy nanana zay fa tsy nandray anjara hoe zay tsy nandray anjara tamin'ny fifidianana. Fa nandray anjara izy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo izy zany tsy nandresy. Fa ny ankoatran'izay izy manana foana, manana olom-boafidy izy. Manana ben'ny tanàna, manana sombamboaka, manana mpanotsy ny tanàna. Dikan'izany antoko miaina zany. Misy antoko eto amintsika tsy manana na ben'ny tanàna na mpanotsy ny tanàna koa tsy manana. Maika moa fa sombamboaka tsy anana. Nefa dia antoko misy io. Antoko eto amintsika ne be da be. Fa tsisy masiva na afahana mandrefa anazy hoe so rehefa tsy mafeno reto petre dia tsy tokony antoko zany. Ny antokotiko Madagasikara mahavita zaika be, mahavita fiaonam-be. Zay apetraka ny lalàna mahantoko ny antoko zany. Hoe tokony misy congrès foana ny antoko. Avy nanao congrès national, nanao congrès paritra, manao congrès paritra le antoko sakatsakana. Nefa zavatra adidin'ny antoko zany. Tsy tanao tsy nangely izy hoe inona ny lojika amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara. Ny antoko tokony hitana an'izany toerany lehibe amin'ny fanoherana zany. Lay olona nanoratra le lalam-panorenana indray sy nampifidy an'izany no mitsipaka. Ny ananan'le antoko toetrany amin'ny fanoherana ary ny tenenina atao anatin'ny fampielezan-kevitra hoe ara zany lany dia ianao ny ataoko lehibe ny fanoherana. Mitazona ny teniny ve izy tamin'izany. Zay mahatonga amin'ny teny hoe matoa le antoko sembasembanana ohatran'izany. Ilana voatsiaro ohatr'izany. Efa mandeha président ny antoko dia misy problème foana. Nefa antoko isan'ny goavana eto faharoa tamin'ny fifidianana. Dikan'izay matanjaka zany le antoko. Ary tsara no avin'le antoko. Zany isan'ny tary amin'ny olon'ny Andry Rajoelina. Fa lasa aty amin'ny antokotiko Madagasikara androany. Ina tena nisy lahatra anao. Ka za mahay manao fampitanaka. Ke olona manao famakafakany. Fantako hoe ty zavatra ty tsy mety. Dia za mitazona teniko za nge ny teny hoe raha misy ny olona tsy azo mena fanjakana ntsona dia isany Andriamatoa Andry Rajoelina. Dia ahoana moa ny andeha anohanako anazy? Na ny antso anary izy. Fa le misafidy mihitsy hoe tiako Madagasikara le atao hoe tena tia par conviction ve sa rony le antsona hoe zany ao ampanao famakafakany. Na irony opportuniste rony dia zaho ampanao famakafakany. Ary fantatro fa ny traikefako na ara-tserasera zany na ara-politika azoko entiny tao anatin'ny antokotiko Madagasikara. Za mametraka hoe isany mba nitondra ny traikefako tato anatin'ity antoko ty ary isany mamely maso ny antokotiko Madagasikara am'izay mba kely vitako sy am'izay toerana kely mba misy anahy ao anatin'ny antoko. Nanao ny anjara koa. Fa hoe mahafapo anazy ary zay mahatonga raha metraka aminao hoe mahita rehefa mijery lavitra fa miaina le antoko dikan'izay mbola afaka mandeha. Ny antoko anie raha ohatra ka fananan'olo tokana izy dia zay izy ny problème. Rehefa tsy hoe le tompon'le fananana zany dia tsisy mamely maso tsony le fananana. Fa fananan'olo tokana ary mbola misy mandovo dia mbola mamely maso an'le fananana dia mandeha. Maika fa antoko tsy fananan'olo tokana fa antoko rafitra.
fa le foloan'ny atoko fe manana an'izay le matoizy mampianatra natoizy manangana le école le zay reo vao manam-piniavana raha ohatra zany président Marc Ravalomanana ka tsy eritreritra anao fanily miampita ina moa zany nananganana le cuisine Belair ina ny ametrahana le vice président isaky ny faritany rey nisy resaka mandeka zay ny teneko hoe mety hoe kenao ve raha ohatra ka hoe nyray am'ireo zanaky ny filoha Ravalomanana no hoe andimby azy ho lasa karazany fananam-pianakaviana le antoko anisany tsipaka an'izany ve raha ho avy zany fotoana zany fidela razanapera ny antoko misy rafitra ary miaina le antoko de ny rafitra nge manapaka foana ny rafitra ny antoko ao anatiny ao misy bro politika io misy olom-boafidy ao de eo no midinika an'izany zany aneno izy zay fifandimbiasana ao anatina rafitra sy ny antanatohatra fa tsisy an'izany hoe manao sakely miajoro zany rehefa ohatra ny rafitra no mivalide an'izay de zay no izy fa raha ohatra ka hoe ny rafitra mametraka zavatra fa de mivelona mitohy foana ny fiainan'le antoko ary ny team zay ny différence ny team amin'ny antoko hafa ny team zany izy tsy ny pikatroka tiako Madagasikara tsy le mitrifana be le sokosoko be reny fa izy discipliné mazava tsara mihitsiny iverin'ny mpanarym-baovao fa ohatra misy karazana disadisa teo aminao sy ny atokotiko Madagasikara amin'ny kabeany tamin'ny nanangananao an'le miara-manonja Zaid radio télévision inona marina ny tena zavanitranga tamin'ireny raha afaka mba avoaka ny fidela zara-pereto ho an'ny mangarara satria samy misitona samy zay ny sitomany na ny mpitondra ary ny sitona kely tany am'izay napetipety azy ihany koa tao anatin'ireny tsangy reny manao ahoana zany le miara-manonja Zaid radio télévision mbola miaraka amin'ny filoha Ravalomanana sanao ty kravatiko ty menamena miaraka amin'izy zany ty raha izay faharoa ianao hoe mba fanahy eny hoe iza nanaratsy ny atokotiko Madagasikara za tamin'ny fiandohan'ny ty taona ty de nanao famparabana hoan'ny atokotiko Madagasikara teny Ambohimanarina nanao koa tany Ambatondrazaka fa teny Ambohimanarina isan'ny teny ianao hoe nampanovinao mission a président ka andro anao mba miteny matsy hoe inona marina tena zavatra nisy tao andreny ho an'ny mangarary iny de noho le zavatra ho teneniko ianao ke tonga de tianao andeha any am'le eritreretinao le zavatra valiko de io za enoy fotsiny aloha valina ka lasa mitovy amin'ny président ianao vao za mamaly an'zay fanontanianao efa nitenao ke za hoe zahako valiana daholo fanontanianao fa tsy zany tsy valiana zany ary topoka zaho nanao famparabana tratry ny taona ny atokotiko Madagasikara tany Ambatondrazaka tonga tany amiko ny fanotrina tamin'ny katroka tiko Madagasikara ny bro politika ny tiko Madagasikara niditra mivantana tamin'ny alalana antso Tarby nandritra ny fotoana famparabana tratry ny taona io ny président Marc Ravalomanana io nandikan'izany aminao tsy tia momba zany de mako sahira-kevitra am'izay ry compte fako hoe ahoanary ty fa politika ty ataontsika ty io zany technique fa tsy angovo simple mais efficace na ino simple mais efficace président Marc Ravalomanana zany simple fa efficace tenena hoe ampivahatro nono hoe wa zay le simplicité ary napetrako mazava fa nisy ny fampiarabana tratry ny taona teny Ambohimanarina de tonga mifanotrina tamin'ny namana rehetra teo nisy ny fampiarabana tratry ny taona nataony teny Avaradrano teny Lion d'Or teny nandeha ny congrès national tao nandeha ny congrès régional tany Thomas na tany Frédéric Vatsinanana tao maître Hantra ny antony maître Hantra tany Andafy niverina tamin'ny congrès national maître Hantra ke nanavy dikan'izany ny matimo manay tsisy mba ataoko am'le tenin'Andriamanitra andro radio le tsisy afaka manala ny matimo mana inona natonga anao ny teny hoe nampanovinao mission zany hoe nisy zavatra ny ainga atao de ohatrany hoe karazana nitondra fanazavany ianao satria za tsy timo nametraka ny point sur le i za tsy timo zay zany de teneniko anao fa tamin'ny fidinana faharoa nanoana ny président Marc Ravalomanana ka 25 zany fa rehefa hita ny pikatroka tiako Madagasikara tany Ambatondrazaka lay maka 25 ana hoe azo atokisany ty tary ty de niteny tamiko zareo hoe allo ianao ny atao candidat député nandaza non misy rafitra le antoko
nareo miresaka am'le rafitra ry zaka avy an-tsainiko fa tsy tia matompoko rehefa ny rafitra no miteny oke mety ty zavatra hafa izy miakatra izao bazy ireo nanatona bureau politique fa miresaka tamin'ny président Marc Ravalomanana président ny antoko hoe mila ny delona kely miantso président Marc Ravalomanana delona vety tonga monsieur le président mila anao ao izy ho atao candidat député na Ambatondrazaka tena anao précision mihitsy izy amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara monsieur le président raisiko ohatra mission zay zavatra mpanaovinao anazy satria za tsy tim nefa za ny safidinao avy ety amin'ny K25 isolo tena ny tim ka raha ekenao fa mission ny ataoko d'accord zay ozy isika tena ataoko any izy de mahatonga ana amin'ny teny hoe mission io mbola tsy vitako mission hatramin'ny anao satria mbola sy tapitra any amin'ny mandat sombamoaka Madagasikara tiako Madagasikara donc vitaiko hatramin'ny farany io tsika zay ajaiko ny fampiresahana teo amin'ny bureau politique ny tokotiko Madagasikara ny filoasana ny tokotiko Madagasikara sy za maolom-boafidy tiko Madagasikara na ajaiko zay le izy miara-manonja ny antaninao anaty de valiko le sady zaynao fa manao président Rajoelina koa de tsy mamaly zay ialako mihitsy zay miara-manonja dia nitsangana tao anatin'ny vanim-potoana nisy ny Covid rehefa nandeha ny Covid teny amin'ny nisy vanim-potoana tena voadona mihitsy ny sainy rehetrarehetra zany satria namoya mpanao gazety namana atsika Gilbert Razatov tadidiko tsara tamin'ny vanim-potoana iny tena niakatra be mihitsy ny tahan'le Covid na ny ankizy tao anatin'ny mpiara-miasa tao amin'ny MBS voan'le izy nanamako le olona satria aminay le manao an'le miara-manonja misy misy tsy tim de mana zany le namana hoe tena grave ty fa sao tokony hijerevana zavatra tao anatin'ny vanim-potoana iny koa nefa nenjehan'le fanjakana koa lay mpanetana an'le fandaharana Guy Maxime Maralese eno Rentsady Vonson de lasa kitsotsoka be de nisy fotoana zany miara-manonja nataonay enregistrena de zay voalefa sotra zany tena findrafindra toerana manao anazy ta de ozy izy président Marc Ravalomanana zao hoe makanesa ty fidèle de niresaka zay sao de tokony atao trano ato izy le izy fa le mandehandehibe misy fotoana tena fara voatra mihitsy manao anazy fa enregistrena foana zany fa tsy direct sao de ato izy ny ananganana studio de ato no manao an'le izy raha jerentsika le trano de niteteny io trano tao fara voatra io zay président Marc Ravalomanana vita ny fitetezana an'io tsy mety le tao tsy mety ho ato président andraso ary ozy izy fa jery solution hafa fa za ozy ny tiako aleo mandeha mivantana ohatra le fataonareo ihany le izy de natsoa ndray maître Andra Zafy Manantsoa de nandeha nijery an'le teny Magro teny Tanjombato izy ta de niteny maître mety ty président de natsona ndray makanisy ianao te Magro Tanjombato mba hiaraka ivalider an'le toerana antsika de jerena moa le atao zany tena malalaka tsara aéré par rapport am'lay resaka tsy fahasalamana zany de hoe mety ty ina ary ny ilainareo afany mandeha sitsika là-bas sitsika ohatr'zao ty de zay ny anaovantsika anazy de ok io d'accord izahay manao an'le fandarana be da be député reo zany tonga daholo de mifandimby eo de teo zany mipetrahan'lay souci hoe raha be le mifandimidimy nefa le reto de le vady aman-janaky le solombavam-boaka zany misy mametraka fisalasalana zao de mba tsy mety ataovy par téléphone io techniquement kosa aloha za tsy nanaiky hoe ozy hoe lasa tsika sady manao upload no anao download hainao tsara zavatra zany satria alefa amina tambajoserasera le izy sahirantsika amin'ny connexion io fa aloha miezaka mandalo tsikelikely any rotsaka hoe le miaraka be amin'ny problème de nisy moa nazoto zany le nandeha namonjy an'izay de misy nametraka an'le fisalasalana de teo na tonga an'le hoe aleo mamonjy an'le toerana zay mahazo ny tsirairay antoka zany le de teo moa zany nisy aloha iverina any amin'ny MBS de nisy tsy iverina tamin'ny MBS de za zany nametraka tao hoe aleo alefa le ato amin'ny azeda raha izany satria le olona zany mitaky foana an'le sy le fandarana de nisy nanao tao amin'ny MBS de nisy nanao tao amin'ny azeda de lasa tira croisé ndray le izy rehefa aveo rehefa jerevana hoe rehefa tsy tratran'ny MBS de tratran'ny azeda eo zany le peny de nany mpanaraka ary maraina mihaino MBS ohatra izy any misy anazy de le any azeda iny alefa ndray ny ariva de ny inverse ny azeda moa tsy de mbola paritaka hafa tsy rakoroa tamin'ny fotoana zay fa ny MBS maromaro de zay zany le rythme natao ohatra zay foana de ny afarany zany le izy lasa tira croisé teo de nitazomina amin'ny endriny eo izy aty zay zany mahatonga le izy anankiroa satria le aretina sy le fanenjehana tamin'ireny fotoana reny tsy afaka
nanao émission araka taminay tao amin'ny Tanjombato Maxime Rasireny sy Nenjato Vonjeo fa miditra amin'ny téléphone foana eno ingy le fandarany fa par téléphone foana de reny zany tena hoe zahay nanao effort ny farany hoe andoranga avoaka forcine reto tary anakoro reto fa raha tena atahotra foana tsika de lasa mampitahotra koa le fanjakana de nentina inakany Tomasina le miara-manonja tany taty amin'ny azera zany hoe allo zay zany hiaraka ho any mba afahana mamoaka an'izy roa lahy de tany Tomasina navoakany voalohany Maxime sy Nenjato Vonjeo be volombava be zareo tam'izay de gaga ato be volombava be de ino zany tazomina taty zany tany Tomasina zany reo niafina zany tsy tany Tomasina reo niafina ka fa nentina anakany Tomasina misy tsy Tananarivo reo fa nentina anakany Tomasina de tany izy no navoaka voalohany de niandry ny réaction le fanjakana moa zany zay hoe ipaingotra sa tsy ipaingotra an'izy roa lahy efa tena vony zay tam'izay reo vao mipaingotra andreo kosa de vady ilainy zany de iny moa izy iny nazaka ny démocratie aloha zany tao anatin'izay de mba voaja zany le hoe afaneo-kevitra otrao faneo-kevitra rehetra de tsy zay akory no de nitoy le izy atratereny de mbola io izy style tazomina am'izao mandeha ny MBS miara-manonja fandimby ao solomba amboaka sasany de mandeha koa ny miara-manonja ato amin'ny azeto fa io ny tifotra anaovana iny ary daholo ihany io zany tonga de mazava any Radioel daholo ny cible-ny tsisy hoe cible hafa mazava tsara mihitsy zay le teo kina zavatra nitranga anisan'ny nendrasana moa zany hoe akany ny filoha Marc Ravalomanana ny toeran'ny filoha lefitra fa fito anivy ny antena miram-pirenena ainao tsara moa ty politique ty fa nisy mikimaky niova le lalàna nandeha nitolo-dalàna zany de hoe tokony olom-boafito sy olombava-bahoaka no hipetraka eo fa tsy aty ivelany tao anatin'le politique anisan'ny nanana conviction naka zany toeran'izany ve ianao na nisy olombava-bahoaka maty ranitra raha zafa manatsoa rehefa hoe olom-bofidy no atao eo karaha dedaka tamin'izany zay efa nanao an'izay fomba rehetra zahoana anazy zay tsy miady toerana ka satria tsisy décret d'application ke io zavatra ina zany ny ataonao zavatra tsisy décret d'application ko anao inona eo anao namany tsy misy ane lalàna ka zay nanontany zay ke problème ty fanjakany ty ihany ve nareo menada ohatra olona mahalalàna zany anitra raha zafy manatsoa zany de vatany tsara mihitsy tsisy décret d'application fa de izy ny anty-javaka am'izany zahay malala hoe mbola tsy feno io lalàna io ary tsy nanam-piniavana amin'io fitoram-panjakana any Radioel fa raha nanam-piniavana amin'io fitoram-panjakana any Radioel dia navoaka ny décret d'application zay ngy isan'ny teny président Marc Ravalomanana aza miresaka an'io président fa io ngy tsisy décret d'application allo zareo aloha moka le décret d'application ahitana ny bonne foi fa mauvaise foi ny andreo mibetsaka lalàna nataony angely na metoerana ny lehibe mifanoherana fa tsy hoe lalàna nataon'ny président Marc Ravalomanana fa izy no mitsipaka anazy izy ihany satria izy netrehitra azo an'izany toerana zany tamin'ny fotoanandrony de zao vadika am'le lalàna zay nataony de tsy zakany de avy eo indray nalefany ny député Brunel Zavotsaindreo fa nanao an'iny hoe olom-boafidy na député Brunel Zavotsaindreo fa tsy resy lahatra amin'iny io moa izy io zany rahantsika mahita hoe ohatrany ahoana le député androany zay ny tonga amin'ny teny hoe raha ireo rehetra tonga asay ireo rehetra mijery amin'ny fotsy miangatra ny raha-pirenena no mitambatra ho an'ny tombontso ambony ty firenena ty tsy misy any Radioel tsiny keo tsisy baibay fa mbola tsy tonga am'izay tsika gasikara androany za mino fa ho tonga am'izay tsika honorable fidèle Razara-Pierre solombamoaka ny Madagasikara voafita ao Ambatonazaka amin'ny alana tokotiko Madagasikara tapitra ny fotoanatsika ora roa sy 10 minitra ho ny technicien etsy amiko etsy raha misy afatra farany amin'ny maranatsika azy topoka ny afatra moa zany ngamba efa tao anatin'le zavatra rehetra zay nyresahana fa be da be no natsipitsika tao zany fa ny afatra de tena apetrako any amin'le président mihitsy satria matoa izy teteza mity eo de no ny fahadisoana atao ny président fa tsy tokony hisy an'izany akory zany raha ohatra ka matsapy izy fa ilaina ny fahamatorana eo amin'ny fanaovana politika ary raha tena tia tandrazana marina le président Radioel de fatany tokony ataony androany tsy aleo ve mijery ny ho tsaratsara kokoa ho an'ity firenena ty raha pitso de mba mitsara tena hoe mijery fitaratra tsara hoe za efa nitondra teteza mita 10 taona mbola nahazo fanjakana 10 taona ndray koa de tsy mitsotra ny marina ve ny vahaolana ho an'ity firenentsika ty hoe mba tsy apotika an'le firenena sady hoe de hoe tsy mampaninona fa
aleoko mamerina ny zavatra tsy nety tany aloha. Tsika zany tokony makalesona ny zavatra tsy nety tany aloha tany de tokony averin'ny olona ty arina ty. Tsy hoe rehefa nanao tsy nety le mpitondra tany aloha de manome rariny ho an'ny mpitondra ty arina amerina le tsy nety natao. Ohatra ny sambotra mpanao gazety le mpitondra tany aloha de ozy koa le mpitondra ty arina hoe akinareo ary ny sambotrako. Maninona koa zany tsy misambotra. Fanagadrana mpanao politika tsy amin'ny antony, fanagadrana mpanao gazety amin'ny tsy amin'ny antony. Zany ange zavatra tsy mety teto amin'ny firenena maninona ny averina. Amiko zany de ametraka hoe sao de mba tonga amin'ny fotoany. Tsy ho anao rery fa ho an'ny mpiara-miasa aminao. Hoe ao anatin'ny fandeferana no ahitana rariny. De fa mandefitra amin'izay ve fa ampy zay. Efa 10 taona ange. Nahazo fanjakany de mbola tsy ampy ve zay. De manana fandeferana kely de na izy na ny mpiara-miasa aminy tsy anana problème avoaka malagasy. Fa raha sanatria mivavaka misy ny tsy fifehezanareo an'io kady sy mora ange fa aza mirariny zany gasikara. Hoe mitrotry vahoaka malagasy io fa tsy te ahita gasikara. Tsy te eritreritra kely koa ohatra ny ahoana ny sary voaka eto. De tsy aleo ve misafidy ny option tsara indrindra. Le miantso fitoniana ange mora kely samby ho tony. Fa ny ataonao tsy miteraka fitoninako. De ahoana ny aton'ny olona. Tsy aleo ve mametraka hoe ndao tsika ilamina andefitra zay de apetrakatsika am'izay olona ho safidin'olona malalaka ny toerana indray anatsarana no avy Madagasikara. Efa nanao nareo fa io ny résultat. Tsy ngai nareo tsy nanao nanao nge nareo fa nanao nareo fa io mivaliny. Androany moa miorakoraka be zay andeha hitokana RN 44 de nafanitsy amin'ny daty tokony anaovana le février timony ambatona zaka izy atsonao le préfet tsy mamaly téléphone mihitsy satria voapressy ao anatin'io le 29 c'est tsy mikonty amin'ny olona tsony zany. Raha ohatra ka mbola ny zanany reny ny korotana mazo anazy amin'ny fanalana fanadinana ny jirona ambatona zaka tsisy tokotany ny tapaka lava ny rano ambatona zaka amin'ny alina vo afaka matsaka rano kidnapping any amin'ny faritra loatra iny tena miopapany. Ny fitadiavana sakafo hoanina moa amin'izany voan'ny avandra de lalana ve ny andeha ataonao tambony zany. Amresaka lalana ianao naona mana le tsongolo batita sady tsy niteneny zany ange mba sy voaverin'ny olona hoe taiza nytenenako an'izany. Ange magagana am'le izy miforonona le izy raha misy de sy voalefany hoe io afa nyteneny zany. Sange ny zavatra teneniko rehetra azo enregistré na azo alaina. Zany zany ianao avoy raha mana. Ary za tsy mbola nyteny mihitsy aza atao ny RN 44 fa au contraire an'izay teneniko ataovy io. Ary ny RN 44 tsy ovody ala farany gasikara. Any avohitra vo farany mbola 60 km ray miala eo. Mihoatra ary. Dikan'izay mbola tsy vitany 44 mbola tsy afapoa. Ny olona mako rehetra ianao zany de tsy misaotra ka mbola tsy afapoako. Raha de zany rehefa mba nanomboka izy. Rehefa tsy afapo za. Io nge tsy vola avy any am-paosiny any radio vola mibaka resapirenena io. Izy nanatanteraka anazy io zay nanakotabesana anazy ataovy io satria io le vola. Fa sao de alefanareo satria efa nisy tany zany ny vola tokony any amin'ny tanany ampahany tamin'ny RN 44 lasa nanaovan'ny bretel io. Ampapasy. Zay le tsy tiako iverina. De maha-olo mbo fidy le tanàna anahy de tabataba. Zay de miteny hoe zay mitabataba mba azahoanay ny zo anay. Sy ny zavatra tokony ho anay fa tsy miadiny ny olona any zay. Fa ny olona tsy miadiny anazy any anazy zany. Fa zay miadiny any anay. Ary nareo ny ao de takinay aminareo ataovy ty. Zay no izy. Makasiraka fidèle Razarabe nanaiky rasain'ny fandarana mahafinaritra foana ny ataontsika hoe miresaka kanefa fa mihoatra be ny orantsika. Ianao mahalala tsara patron de presse ianao amin'itony resaka fotoana amin'itony fahitalavy fotoany tsy maintsy firana noho ny antony maro samihafa ny fidiavam-bola maro samihafa fa de makasiraka anao tompoka nanaiky rasain'ny fandarana tamin'ity alina ity. Misaotra gasikara fensoa ary misaotra ny mpanaraka rehetra na tamin'ny alalan'ny onjam-peo zany na tamin'ny alalan'ny fahitalavitra na tamin'ny alalan'ny tambajotserasera ihany koa enganeka tsy nisy ny gafy za moa tsy tena zay tary aloha satria tsy mampanina aloha gafiny rehefa tsy zakany fa engane mba tsy nisy ny gafy tsika nanomboka tany amin'ny voalohany satria efa niarany zany tsika tamin'ny farany gasikara tapaka ny connexion rehetrarehetra Madagasikara tamin'ny alalan'ny Telmar tsy nisy orange tsika tamin'izany fotoana zany tsy afaka nampiakatra kory zay ny zavatra resaka engane mba tsy verina engane mba tsy ho tapaka koa ny jiro tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa io moa zany ny any fiafarana ny afatarantsika hoe nanahoana izy teo de mirary soa voaka malagasy rehetra
dia samby hotain'Andriamanitra dia amin'ny raha soa ny mpanao fanadinana koa afaka soamantsara dia amin'ny fotoana manaraka indray gasikara mbola tsy fata mety afaka rotona ndraiky samby hotain'Andriamanitra sy dia elako sorantsika rehetra niaraka ny aritoto aminay fandarana mame fotoana ho amin'ny manaraka indray topolasy tovavy veloma toka Matezatol manolotra anao ireo amin'ny fanorenana maharitra sy mateza amin'ny vidiny tena mirary.